Aleloia. Mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay anio asabotsy 7 ny volana Mai 2024. Ry hava-maralao tompo, anio isika dia heno hira. Le hira izay ho alefako eto izany dia ialana tsiny aloha zany mialoha zany satria hira an'ireo mpanompon'Andriamanitra sy ireo ankizy izay efa any amin'ny toby zany toby ho avy Jesosy Kristy Tompo ao Antananarivo ao Madagasikara. Ka ny hira izany izay ho alefako dia mbola tsisy mozika izany. Fa izy ireo zany fotoam-bavaka voalohany nataon'izy ireo ary nanaovan'izy ireo zany ny hira dia ialana tsiny raha ohatra ka hoe misy tapatapaka kely fa ny tena ilaina dia ny fisandratany voninahitran'Andriamanitra. Ary koa zany atsapahanao ny tonon-kira amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Io hira io zany dia hira izay ho atao hira faneva ny toby ho avy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy. Dia alefako ary ny hira hainoanao azy ary koa zany ahafahanao manaraka miadana raha ohatra tsapanao hoe hainao tsy moramora ny manaraka ny tono. Amen. Masinari Tompo, Masinari Ijo, Masinari Tompo, Masinari Tompo, Masinari Tompo, Anjamani Ijo. Masina itu anjamani itu. Masina, haleluya. Urune facciamelo urunirawe. Masina, haleluya. Deriku mirawe masina, masina, haleluya. Diurungu afuti mirafa masina, anjamarichu. Masina, Jesus, Masina, Panaya, Masina, Masina, Masina. Jesus, Masina, Panaya, Masina, Masina, Masina. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Anjamani Ijo. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Anjamani Ijo. Masina itu Anjamani Ijo.
Masina, Alleluia, Ilune, facciamiro pulumbira we. Masina, Alleluia, Jericho, Lira wefa, Masina. Masina, Alleluia, Iulumu, abundimia Masina, Andiamarichu, Anayo, Masina, Jesus, Masina, Fanayo, Masina, Masina. Aleluia, aleluia. Misaotra ny Jesosy tsika. Ry hava-malala ny tompo. Ny hira teo dia averiko indray hira an'ireo ankizy ao amin'ny Toby any Madagasikara. Misaotra ny Jesosy lehibe isika satria na dia mbola tsisy ny mozika aza dia isaorana ny tompo ny nanomezany sahady feo toy ny feony anjely an'ireo zanany ao amin'ny Toby ao Antananarivo. Ry havana io hira io no hira faneva ny Toby masina ho avy Jesosy Kristy tompo. Ka io hira io zany dia ny nanomezany tompo azy dia fahagagana lehibe satria indray andro izay raha nivavaka zany tao anatin'ny gropy dia teo zany ny tompo no nampirahay aloha nazahoana ny tapany voalohany. Dia teo alohan'izay nefa ny tao alohan'izay ny zanako ara-panahy anankiray efa nomeny tompo ny amin'ny refrain. Aleloia. Dia tsy nafantatra izay hoe ahoana no andaminana azy fa ny tompo izany no nanamboatra ny hira. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ry havana tsara ny tompo, tsara ny tompo. Manasanao aloha aho hivavaka isika hideran'Andriamanitra masina izay nankalazaintsika teo. Dia aorianan'izay isika andreten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina hibebahantsika anio izany. Dia aoriana fibebahana isika dia mandroaka devoly ary ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra anio. Ry havana hivavaka isika amin'ny voninahitra an'iray alohany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fibebahana. Jesosy tompo, midera mankalaza anao izay satria masina tokoa ianao. Masina ianao ray, masina ianao Jesosy ary masina ianao fanahy masina. Toy izany anaranao izany. Ka indreto izay ray malala mangataka ny fanatrianao, mangataka ny fitarianao. Miangavy ianao zay ray malala. Hatreo izay tsiraray avy, naiza no misy ny olonao. Niza no miantso anao ka hiverina aminao ray malala. Mangataka ny famindramponao, mangataka ny fitiavanao ray mba hitoetra aminay tsiraray avy. Ka mitenena aminay Jesosy aza mitodika aminay, aza miamboa anay Jesosy. Paoka ianao hitodika hijery anay tsiraray avy. Tompo malala ho hibebaka izay anio aorian'ny teny izay omenao anay. Ka mangataka aminao zay Jesosy malala oka ianao hamindra fo aminay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Satria rapitso dia fahatserovana inandatsahanao ny fanahy masinao ho amin'ny ireo zanakao tsiraray avy tamin'izany fotoana izany. Fa kehitriny izay koa dia ety ambonin'ny tany ary ho anay izany. Ka tokony ho isan'andro Jesosy no azahoanay izany. Satria tompo, tianao izay ho masina tahaka anao araka ny hira teo.
ka ao anatinay ianao fanay masina, mitoetra ao anatinay tsiraray avy ianao ka mangataka aminao izay. Mangataka aminao zay Jesosy io. Itoera ny fanay masinao aminay tsiraray avy. Misaotra Jesosy io. Misaotra ray malala o. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny tompo. Ny teny izay nomeny fanay masina antsika zany anio dia tamin'izany vavaka zany dia narea ny teny zany fanay masina hoe hoy ny teny ho alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ho alohan'ny vavan'Andriamanitra. Fantatrao angambany izany verse izany raha efa mandinika baiboly ianao. Izay no teny fanay masina hoe ho alohan'ny vavan'Andriamanitra. Dia nieritreritra aho no efa nivavaka izany, no efa vita zany nivavaka nataoko. Dia no efa nandinika an'ilay ten'Andriamanitra voandray zany dia nandinika ten'Andriamanitra dia hoy ny fanay masina hoe io no entinao ampebanao ny olona. Amen. Ka ho raisitsika ry havana izany ten'Andriamanitra izany ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 3 andiny 4:10 ka hatramin'ny 12:20. Io zany io ten'Andriamanitra io dia manambara maromarina ny amin'ny vaninandro iainantsika izao. Amin'izao andro farany izao zany. Ny amin'ny olona izay tsy manaraka an'Andriamanitra, ny olona izay niverin-dalana izany. Ka ho raisitsika ny ten'Andriamanitra ho vakiantsika. Azafady, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia ny Tompo, ny fanay'ny Tompo no anazavany teny. Apokalipsy 3 andiny 4:10 ka hatramin'ny 12:20. Hoy ny teny Tompo ho vakiako amin'ny anarany. Ny titre dia hoe epistily, azafady everiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Epistily ho an'ny fiangonana any Laodikia. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao no lazainy amen. Dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia mila alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sady niary fananana be aho, ka tsy misy na inona mahory ahy. Kanjo tsy fantatrao, fa ianao no ilay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Koa manoro hevitra anao aho, hividy aniko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hiseho ny henatrao noho ny fitanjahana. Ary ody maso ahosotrao amin'ny masonao mba ahiratanao. Izay rehetra tiako no anary sy faizo. Koa mazotoa ianao ka mibeba. Indro mitsangana eo ambaravarana aho ka mandodono. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izay mandresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, tahaka nandreseko sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianany, izay manatsofina aoka izy hiaino, izay lazainy fanay amin'ny fiangonana rehetra. Amen. Ry havana, mampatahotra ny tenin'Andriamanitra eto. Indraindray isika rehefa mahazo teny dia teny mahafalifaly antsika na mampahery antsika. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia tena fampitandremana mampatahotra. Tena ho antsika tsiraray avy eran-tany izany. Ho antsika tsiraray avy eran-tany izany, izany fampitandremana izany. Eto zany dia amin'ny andro farany, amin'izao andro iainantsika izao dia ilay fiangonana. Ny fiangonana moa eto dia hisabatan'olona izany no ambaran'ny Tompo eto.
ilay fiangonana izany izay overany amin'ny afo be raha tsy mibebaka, satria ny tompo dia miteny hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia mila alohan'ny vavako ianao. Amen. Ry havana, isika rehefa ohatra ka misakafo isika, ka raha ohatra ilay sakafo ohatra hoe tsy mety amin'ny vavontsika na anatin'ny tendantsika ohatra, dia tafandoha isika. Tsy tafapetraka ao iny, tsy tafapetraka anatin'ny vavontsika iny, na anaty vavantsika ary ohatra mizavatra ho antsika ka ohatra hoe mangidy be ka tsy zaka dia aliantsika ohatra. Eo ihany koa ny amin'ny zavatra sotroina koa ohatra dia tafaloha koa izany raha tsy zaka. Eto Andriamanitra dia miteny izy izany amin'ny fiangonana, amin'ny olona tsiraray avy izay sady tsy mangatsiaka no tsy mafana. Ahoana moa izany teny izany? Eto izany dia fiangonana no teneny, izany hoe efa zanak'Andriamanitra, fiangonana, fa tsy izao tontolo izao. Efa azafady fa tapaka kely ilay enregistrement. Henoko any aminao sitorika ny feo fa azafady. Azonao tapahana ny micro-anao azafady indrindra to. Alleloia. Maheno anao? Misaotra to. Miala tsiny tompoko ny amin'ny fahatapahany kely ny telefona, ny réseau ngambany izany satria ratsiratsy ny andro aty aminay aty avy matetika ny orana aloha amin'izao dia miala tsiny indrindra ny amin'ny fahatapahany telefona kely izany, ny réseau izany, miala tsiny indrindra tompoko. Eto izany tsika ny ten'Andriamanitra izay ibebahantsika an'izany araka ny teny fanahy masina, dia araka ny teneniko teo hoe ilay tenin'ny tompo izany amin'ny fiangonana Laodikia hoe fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia mila alohan'ny vavako ianao. Ry havana, zava-doza izany alohan'ny vavan'Andriamanitra izany. Zavatra tsy tiana no avoakan'ny vava. Zavatra tsy zaka no avoakan'ny vava. Zavatra tsy tiana hojerena intsony ary zavatra marikoriko. Rehefa mandoha isika efa samy nandoha avokoa ny olombelona rehetra eto ambony tany. Rehefa mandoha isika dia indraindray raha ilay fofona tsy zakantsika ary tsy te hierika an'ilay loha akory, indraindray ilay vavony mbola malolohy. Eto anefa ny Andriamanitra dia miteny izy izany hoe aleoko mangatsiaka na mafana ianao. Aleoko mangatsiaka na mafana ianao, fa tsy matimaty izany. Izany hoe mangatsiaka, izany hoe tsy mpanompon'Andriamanitra intsony izany, fa tena hoe fiainan'izao tontolo izao. Mafana dia tena mirehitra mihitsy ao amin'i Jesosy, mirehitra amin'ny afony fanahy. Fifaliana miaraka amin'i Jesosy, izay ilay mafana. Fa raha matimaty izany isika, sady hoe vavaka ako fa indraindray andeha hanao tsy fanao ihany, dia ao alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ry havana hibebaka isika rehefa avy eo. Eto ny tompo dia mampitandrina antsika. Anio izy mampitandrina antsika mba tena tsy misakana antsika ny fiainantsika ety ambony tany. Mba tsy misakana antsika hidirantsika ny danitra. Satria ny fiainantsika ety ambony tany no mampisakana ny olona maro tsiditra any an-danitra. Tiako ny ankohonako, tiako ny havako, tiako ny namako, tiako ny mpiraitam-po amiko. Mahafinaritra be izany fiainako miaraka amin'ny namako izany. Ry havana, fiainan'ny tany avokoa izany rehetra izany. Io no mampangatsiaka antsika indraindray.
fa tokony isika afana mirehitra mihitsy ny afo fananantsika dia miaina ny fiainan-danitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, mivavaka, mideran'Andriamanitra, mihira, mame voninahitra azy. Ry havana, tsy nampoizinay fa mirakla no nataony Tompo sahady ao amin'ny toby masina any Jesosy ao Antananarivo. Miasa mahery ny Tompo, miasa mahery ny fanahy masina amin'ireo ankizy ao amin'ny toby. Tena fahagagana isan'andro, 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 isan'andro. Mamangy ny Tompo, miteny ny Tompo, mirakla, mirakla. Ary nahazo teny ary aho avy amin'ny mpanompo vaviny kely aho, izany hoe tonga dia mpaminany kely Jesosy zany. Nahazo teny, ny teny tamiko zany ny Tompo avy amin'ny alalany io mpanompon'Andriamanitra kely io. Amin'ny andro alina matory ilay zaza no tonga dia nampitenen'ny fanahy masina. Ary ny tena nampagaga dia na ny foko ny eniny video nalefan'izy ireo dia tafatomany, satria ny ankizy rehetra tao amin'ny fahatairan'izy ireo, ao ny tomany, ao ny tsapa mihitsy hoe tsy tantsoa natao, ny koropaka satria tonga ny Tompo ny tenin'ny Tompo. Ry havana, efa amin'ny andro farany isika izao, tahaka tamin'ny andron'ny Joela mpaminany. Ry havana, nahita ny Tompo ny ankizy ao, nahita ny Tompo, ary mirakla no ataon'ny Tompo ao amin'ny toby masina, satria mila masina isika, mila masina isika. Ho avy ny video tsikelikely fa miandry ny fandaminan'i Jesosy, miandry ny fandaminan'i Jesosy, fa ho avy ny fijoroana vavolombelona. Ry havana, ny Tompo irery ihany no ahafahantsika miditra ny lanitra. Fa raha ohatra isika ka mangatsika indraindray na mafana indraindray dia tsy ahita mihitsy fahagagana eo amin'ny Tompo. Tsy hoe kory ny mirakla no mahamay, oka hitandrina Tompo, oka hitandrina. Fa ny ilaina dia ny Tompo miteny amintsika, mampafantatra antsika ny lalantsika mba hidirantsika ny danitra. Ny ilaina dia ny fisarantsika mihitsy amin'ny ota rehetra, ary ionantsika amin'i Jesosy. Efa ny tenin'ny Tompo na dia mbola tsy nanomboka aza ny toby, dia efa ny tenin'ny Tompo hoe ny anjely no miambina ao, ny anjelin'ny Tompo no miambina ao. Dia tena efa miseho tokoa ny mirakla, mirakla. Avelako mihitsy ireo ankizy no hiteny izay tiany Jesosy ambara ihany avy amin'ny alalan'ny izy ireo. Avelako mihitsy izy ireo no hijoro vavolombelona. Alalanao ny fahagagany Tompo, ny tanan'Andriamanitra mahery izay miaro sy manafaka antsika. Raha te ho afaka ianao, raha te hiditra any an-danitra ianao, fa mila tsy maintsy atao délivrance, mila tsy maintsy atao délivrance. Noho ny efa natao ny délivrance, teo amin'izay ny Tompo vao nanomboka niditra an-tsehatra. Efa eo foana izy zany tato amin'ny ho avy Jesosy. Fa teo izy manomboka amin'izay mampiseho ny fahagagany isan'andro, isan-kalina. Amen. Ry havana, te ho afaka va ianao? Te ho afaka koa va ianao? Aoka tsy ho angatsika na afana ianao, azafady, aoka tsy angatsika na ho matimaty ianao. Mila isika tena mafana tanteraka. Mila isika tena mafana tanteraka. Avery kely ny teniko teo aoka tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ianao mangatsika na mafana. Azafady tompoko. Aleo ianao mangatsika na mafana. Satria raha matimaty ianao, na izaho koa zany, dia ho alohan'ny vavan'Andriamanitra izy. Ry havana, misy ny mpisotro toaka ohatra, rehefa misotro toaka dia mandoa amin'ny toaka noho ny tokany. Rikoriko mihitsy
dia tsy te hierika toka intsony, dia afaka elaela indray dia miverina indray amin'ny toka. Ry havana tsy azontsika atao sangisangy ny fanahintsika, fa mila isika tena miala tanteraka. Eto ny tenin'Andriamanitra, rehefa alohan'ny vavan'Andriamanitra ny olona iray, dia toy ilay ao amin'ny bokin'i Matio 5:20. Ireo virjiny 5 adala, virjiny 5 adala manana ny solika, nefa ny tsy mikarakara tsara ny solika, dia voahidy ny varavaran'ny lanitra, satria sady tsy mafana no mangatsiaka fa matimaty. Dia noho ny avy eo ireo virjiny adala fantatsika tsara nangataka solika tamin'ireo 5 endry, ireo virjiny 5 endry. Ry havana tsy azo zaraina izany, tsy azo zaraina ny solika, fa samy manana ny azy. Eto, raha matimaty ianao, raha matimaty isika, dia ho alohan'ny vavan'Andriamanitra, ho alohan'ny vavan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra, hoy ny toyny, averiko ny teny, averiko vakiana mihitsy 5:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra, vakiako amin'ny anarany: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao no lazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia mila alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sady niary fananana be aho, ka tsy misy na inona mahory ahy. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Amen. Najanoko hatreo aloha, ry havana. Eto dia Andriamanitra no miteny, izy ilay amen, izy ilay Jesosy, fiandohana ary fiafarana. Fiandohana ary fiafarana. Manambara zany ny tompo eto. Raha naheno tsara ianao teo ny 9:10, na manan-karena ary isika, arenany tany izany. Ary koa miteny hoe, raha miteny koa hoe niary fananana be aho, ary koa hoe tsy misy na inona mahory ahy, dia hoy ny tenin'ny tompo amintsika izany. Raha ohatra ka izay no tenentsika, dia hoy ny tompo: kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Ry havana, tsy ny harena na ny fananana be, na hoe anananao ara zavatra rehetra no avoavonjy ny fanahintsika, avoavonjy ny fanahinao. Fa raha ohatra ka izany no tenitsika amin'ny tompo hoe manana an'izao, miary an'izao, dia ny zavatra miandry amintsika, ny zavatra hiandry ny fanahintsika, dia ho tolona lehilahy ny tenenin'ny tompo hoe anio no alaina aminao, anio alina no alaina aminao ny fanahinao. Satria tia harena, tsy afaka isika milantolanto fotsiny hoe milamy mafiainao, fa hoy ny tompo amintsika hoe ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka. Mitanjaka eo anatrin'Andriamanitra raha tia harena ny olombelona iray. Ary ory, satria afo be no hiafarany. Ary malahelo, ry havana, ranomaso tsisy farany ny any amin'ny afo be. Any ny olona no tena bebaka, any ny tena mibebaka, nefa tsisy azo atao azy intsony. Tsisy azo atao intsony. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo, aoka ny fibebahantsika mba ho tafakatra any amin'ny tompo, mba tsy ho tara. Aza kamo mibebaka, aza kamo mivavaka, aza faly fotsiny hoe eto amin'ny fiainako milamina be, ry havana, afo be ny tompo miova an-taninao. Dia mbola misy ny fotoana itenenan'ny tompo amintsika
dia manekehany Jesosy. Hoy ny teny Tompo 10:20 hoe koa manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anary, tsy faiziko, koa mahazo toa ianao ka midebaha. Amen. Najanoko hatreo aloha. Eto zany ny Tompo dia miteny amintsika hoe any aminazy isika no hividy, tokony hividy volamena voavidy tamin'ny voadio tamin'ny afo, voadio tamin'ny afo, satria ny Tompo no tompon'izao rehetra izao. Azy avokoa ny zavatra rehetra, fa ny tany sy ny lanitra dia ho levona ity tany ity, na ny volamena nanantsika aza dia ho levona, fa ny an-danitra no mandrakizay. Zay no mahatonga ny Tompo mananatra eto hoe any aminazy no tokony mividy, satria any no azahoantsika fitoerana mandrakizay raha ohatra ka manana an Jesosy isika ary mankatoa azy. Mankatoa azy. Ny teny koa ny Tompo hoe amin'ny fitafiana voadio, fitafiana fotsy voadio, tsy hoe kory akanjo fotsy, manao akanjo fotsy azy zao, tsy tia akanjo fotsy tia akory no tafiditra any an-danitra, fa le fanahintsika izany, le fanahintsika no voadio, voadion'i Jesosy mba hatafidirantsika any an-danitra. Tsy hoe kory resaka alahady dia anao akanjo fotsy be foana dia hoe voavonjy, na hoe hitan'ny olona hoe mpivavaka be, tsy hany mihitsy, fa le fanahintsika. Misy eny manao fitafiana masina, kanefa ny fitafiana masina marako eto dia le mendrika an'Andriamanitra izany. Ny vehivavy dia toy izao fitafiko izao, fa afaka manao loko hafa koa ianao, afaka manao loko hafa koa ianao, fa izahay zany ato amin'ny ho avy Jesosy dia ny loko mainty sy loko mena dia tsy mety aminay, satria maro be ny nofy sy ny fahitana zany efa nisy koa momba ny amin'ny loko mena na loko mainty naseho an'ny Tompo taminay, dia tsy mety aminay, fa misy afaka manao an'izany. Fa ny fitafiana masina dia tsy hoe kory hoe le akanjo indray natao hoe masina, araka ny témoignage efa nataoko teto tamin'izaho mpiandry teo aloha, afo be mihitsy no voataniko tamin'izany satria ny Tompo nampahafantatra ahy. Afaka jerenao any ny video. Ry havana, ny fanahintsika no tian'ny Tompo vonjena, ny fanahintsika. Izay no mahatonga ny mirakila be dia be, satria efa amin'ny androny Joelam-paminany isika izao, ary koa amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly efa zay isika izao. Tokony hanana fanomezam-pahasoavana, tokony ahitan'ny Tompo sy eo amin'ny Tompo daholo ny zanak'Andriamanitra. Amen. Ry havana, izay ny ato amin'ny ho avy Jesosy Tompo, izay no ato aminay. Mahita ny Tompo, mihaona amin'ny Tompo, tarihan'ny fanahy masina. Izay le hoe mandeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ny tsiraray avy no mihaona amin'ny Jesosy. Ny tsiraray avy. Ry havana, tsara ny Tompo, tsara ny Tompo, ary mirakila izy. Tsy takatra heverina ny fahalebiazany. Eto zany ny Tompo dia miteny hoe mitanjaka izany ny olona anankiray rehefa tsy manana ny Tompo izany. Zay zany tiany ambara eto. Rehefa tsy mankatoa an Jesosy dia mitanjaka izany, raha mbola tiany ity harena eto ambony tany ity, mitanjaka tanteraka. Ary koa hoy ny tenin'ny Tompo hoe jamba ihany koa zany, jamba izany, ary ory, ary mahantra, ary malahelo. Zay no mahatonga ny Tompo miteny hoe eto amin'ny 10:20, hoy ny Tompo hoe koa manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanakarena ianao, ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahanao, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Mba hahiratanao. Ny masontsika tokony hadio eo anatren'Andriamanitra.
hibebaka isika rehefa avy eo. Maromaro ny voalaza teo. Ry havana mila isika mitandrina dia hoy ny tenin'ny tompo hoe izay rehetra tiako no anary sy faiziko, koa mahazo toa ianao ka mibeba. Ry havana hibebaka isika rehefa avy eo, hibebaka, mahazo toa ka mibeba hoy Jesosy, mahazo toa ka mibeba. Vonona va ianao hiaona amin'ny tompo. Maro ny mpitondra fivavahana, maro ny mpivavaka nalohana fiangonana aiza n'aiza io, na olona mpiandry tsotra fotsiny ara io, dia miteny hoe hiaona amin'ny tompo. Tena miaona marina amin'ny tompo va ianao? Raha manaraka ny baikon'i Jesosy ianao dia tena hiaona amin'ny tompo, satria izay ny aona tamin'ny tompo. Raha manaraka an' Jesosy marina ianao dia tena hiaona amin'ny tompo. Izay ilay hoe miaona aminy, fa tsy vava fotsiny ihany, tsy teny fotsiny ihany, fa tena mare azy, mahita azy, ary tena miaona aminy, miaona amin'ny tompo. Ary tenen'ny tompo hoe dia mananatra izy izany, anariko izy sy faiziko, satria zanany tiany isika, tiany tompo isika. 19 hoy ny tompo amintsika io: indro mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana dia hiditra ao aminy aho, ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Ry havana io teny io dia efa niverina matetika teto. Eo am-baravarany fontsika zany Jesosy. Eo anie izy am-baravarany fo, raha ohatra mbola tsy ao anatinao. Mandondona, mandondona Jesosy, mandondona. Ahoana moa ny dikan'izany hoe mandondona? Ianao izay mihaino eto, izay ilay Jesosy mandondona, satria fiantsoana izao, trompetra izao, trompetra fanairana farany izao. Izay no baikon'ny tompo taminay. Trompetra fanairana farany izao. Ho avy Jesosy. Izay ilay Jesosy mandondona eo am-baravarany fonao. Ry havana ho sokafanao va ny fonao? Mihaino ny teniny ianao izao. Mety ho hainonao fotsiny dia avelanao eo am-baravarana Jesosy. Tahaka ny olona anankiray mandondona eo am-baravaran'ny tranonao dia tsy sokafanao. Mampalahelo izany, mampalahelo izany. Nefa eto dia Jesosy mpanjakan'ny mpanjaka, mba hiditra ao anatinao ary mba hatongavanao any an-danitra. Izay no fangatahany tompo amintsika tsiraray avy. Hiditra ao anatintsika izy ary hitoetra ao amintsika, mba hananantsika fiainana be dia be, mba hahasambatra antsika, hiara hisakafo amintsika izy, hiaraka hiaina amintsika. Fiainan-danitra, fiainan-danitra. 19 sy 20 farany no vakiako. Izay mandresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako, tahaka ny nandreseko sy ny niarahako nipetraka amin'ny iraiko eo ambony seza fiandrianany, izay manatsofina aoka izy hiaino, izay lazainy fanay amin'ny fiangonana rehetra. Amen. Ry havana, raha maharesy isika, raha maharesy isika hoy ny tompo, dia hiara-mipetraka aminy eo ambony seza fiandrianany, eo ambony seza fiandrianany. Ry havana, tiany tompo isika ho tonga any an-danitra ho eo anilany. Manambara izy fa izy dia miara-mipetraka amin'ny ray, ambarany tsara eto, tahaka nandreseko izy sy ny niarahako nipetraka amin'ny iraiko eo ambony seza fiandrianany. Mila zany isika miady, miady, ady zany, ady moatrehana. Ka raha maharesy isika dia ho tafiditra any an-danitra, hiara hipetraka amin'i Jesosy. Fifaliana bene izany tompoko, fifaliana bene izany eo anatrehantsika ary anatrehan Jesosy. Raha ohatra isika vonona anaraka ny tenin Jesosy dia hiaona aminy. Any amin'ny faraparan'ny fotoana any dia hiteny aminareo ny mpanompon'Andriamanitra, izay ho an'ny olona mbola tsy nandray an Jesosy. Ampibebaka anao izy ary hiteny aminao handray an Jesosy. Ry havana, io fiangonana io
dia manambara marina ny amin'ny andro farany ny fiangonana izay manao izay tiany atao. Fiangonana tsy mankatoa, izay no dikan'io laodikia io. Fiangonana manao izay tiany atao, ny anahy ihany ny atao, izay tiako atao ihany ny atao. Izay le izy amin'izao andro farany izao. Ry havana, efa tonga amin'ny andro farany isika izao. Efa tonga amin'ny andro farany isika izao. Inona moa le fitena apostazia? Oui, apostazia. Voilà. Zay zao amin'izao andro farany izao. Fiangonana tsy mankatoa an'Andriamanitra. Manao izay samy tiany atao. Ry havana, vonona va ianao anaraka an' Jesosy? Raha mahita isika amin'izao andro vaninandro ianantsika izao, dia inona zavatra hitantsika? Za hanao an'izao, za hanao an'ity, hanao an'ity. Za foana. Zao no tiako atao, zao no tiako atao. Na ny ankizy ara tsy mankatoa intsony ny ray aman-dreny. Ry havana, tonga ny fotoana hiantsony Tompo anao. Vonona va ianao hibebaka anatona an' Jesosy? Andohalika isika hibebaka anatona an' Jesosy, dia rehefa avy eo isika andoaka devoly. Roainy devoly dia andositra anareo izy, hoy ny tenin'Andriamanitra. Mangataka aminao aho hiomana anatona ny Tompo, hibebaka eo anatrehany. Andohalika isika Tompo, anatrika an' Jesosy. Eo ny Tompo, eo ny fanahin'ny Tompo, ka tolory azy ny tenanao mba ahafahanao hiditra any an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Ambarao aminy otanao rehetra, ambarao aminy toetranao rehetra. Izy ihany no malala izay mombanao, za tsy mahafantatra ny mombanao. Andohalika isika Tompo, tondra tenantsika eo anatrehan' Jesosy Tompo. Hoeto eo amin'ny Tompo ny tenanao. Fa afaka izy. Jesosy Tompo, ndreto izay Jesosy. Miantso ny anaranao Tompo malala aho. Nare ny teninao zay Jesosy. Nare ny fananaranao zay Jesosy eo. Satria tsy mendrika izay. Tsy mendrika izay Tompo malala aho. Mpanota ratsy izay. Inona moa zay Jesosy eo? Nefa mbola natsoinao isan'ny zanakao. Natsoinao isan'ny zanakao Jesosy eo. Ka ireto izay Jesosy, miantso anao. Mifona mandohalika eo anatrehanao. Jesosy Tompo, mazava ny teninao. Fa raha tsy mafana na mangatsika izay, fa raha matimaty izay Jesosy, dia ho aloha ny vavanao. Jesosy eo, afo be ane izany. Fahaverezana ane izany Jesosy. Ka indreto izay Tompo, mifona eo anatrehanao. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Mangataka ny fitiavanao. Jesosy eo, ity aho, mitondra ny tenako. Eto eo amin'ny Tompo ny tenanao. Ianao malala izay fahotanao. Jesosy, ity aho mitondra ny tenako Jesosy. Na dia ratsy aza Jesosy. Mamela ahy Tompo. Mamela ahy Tompony amin'ny fisainako. Ny amin'ny fisainako rehetra Jesosy. Diovy ny saiko Jesosy. Diovy ny saiko amin'ny ranao Jesosy malalao. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako madio. Afaka ianao manaraka izay teneniko tondra ny momba tenanao tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainako madio Jesosy. Tompo malala aho. Mba tsy saina intsony ity zavatra amin'ny tany mandalo ity. Satria Jesosy, nambaranao teo ny harena. Nambaranao teo ny amin'ny fitiavana n'ity tany ity Jesosy. Dia mampitandrina anay ianao. Mampitandrina anay zanak'olombelona rehetra ianao any. Mba hibebahanay. Hoy ianao mibebaha hoy ianao. Ka mifona Jesosy. Oka ny fisainanay Jesosy eo. Isaina ny lanitra. Isaina ny lanitra. Araka ny tenin'ny mpanomponao hoe, sainy zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy. Jesosy eo. Amboary ny sainay tsiraray avy.
amboary Jesosy ny isainy tsiraray avy mba atoky anao tanteraka anao rery any fa tsy erikerika amin'ny zavatry ny tany intsony Jesosy. Tompo malala o, diovy ny masonay, diovy ny masonay tsiraray avy satria ny teniko ianao teo momba ny amin'ny maso Jesosy. Diovy ny masonay Jesosy, mba adio Jesosy, mba tsy ho variana amin'ny zavatry ny tany. Tompo mifona koa izay ny amin'ireo olona tsara. Mamindra fo Jesosy amin'izy ireo Jesosy. Tompo malala o, diovy ny masonay Jesosy, diovy ny masonay Tompo, mba tsy ahita ny rehaka izao fiainana izao, mba tsy hijery olon-kafa intsony Jesosy eo fa hijerenao. Tompo izay matahotra olona mba hiala amin'ny fatahoran'olona Jesosy, fa atahotra anao. Ianao no mila atahorana Jesosy fa tsy ny olombelona. Ianao Jesosy eo no mila atahorana fa tsy olombelona. Diovy Jesosy ny masonay mba adio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy. Tompo malala o, ny vavanay tsiraray avy, sasao ny vavanay amin'ny ranao, ny fiteninay, ny lelanay, diovy Jesosy eo. Ny fiteninay amin'ny olona, amin'ny ankonanay, amin'ny zanakay Jesosy eo. Diovy Jesosy ny vavanay, diovy Jesosy ny vavanay mba adio eo anatrehanao Jesosy. Sasao amin'ny ranao, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy. Jesosy eo, mibebaka izay, mibebaka izay Jesosy, mibebaka izay Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, mamindra fo Jesosy, mamindra fo Jesosy eo, mibebaka izay Jesosy. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiany tsy fahalalana. Ringana ny oloko Jesosy. Zay no tena mitondra ny mpanovavy kely tao amin'ny tompy. Ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana. Zay no tenin'ny tompo, teny ray teneny tao amin'ny tompy. Ny tenin'ny tompo, ny tenin'ny tompo, ny teny tamin'ny mpanovavy kely, mpaminany kely tao amin'ny tompy, ho iteneny Mama Felicia. Anao video, amoaka video. Ny tenin'ny tompo, ny tenin'ny tompo tamin'ny alalan'ny mpanompo kely, ho iteneny Mama Felicia. Amoaka video. Riavana mibebay anao fa ho avy Jesosy, tsisy tsony ny fotoana. Hoy ny tompo, ringana ny oloko noho ny fisiany tsy fahalalana. Mibebay anao fa ho avy Jesosy. Ao bokiny Hosea iza. Mibebay anao fa tianao Jesosy. Miala fatotra rehetra amin'ity tany ity. Ho avy ane Jesosy. Misy ny afo be romotra Satana amin'izao fotoana izao, mandravarava manapotika ny zanak'olombelona. Tinaova ho any amin'ny afo be mandrakizay, tinaova no very mandrakizay. Mibeba, mibeba fa ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Miala amin'ny sampy ny fonao, miala amin'ny jejejona, miala amin'ny tsy fankatoavana ny tompo, miala amin'ny fitiavan-tena, miala amin'ny faratsiana rehetra. Ringana ny oloko i Jesosy, ringana ny oloko i Jesosy, ringana. Afo be izany no fatany olon'Andriamanitra, afo be no fatany olon'Andriamanitra. Vitsy no tafitra ny lanitra, vitsy ho anisany fa ianao. Mandeha mivavaka ihany ianao, nefa tsy mety mihaona amin'ny tompo. Misy olona maro ato, mivavaka ihany, manao soa ihany, nefa tsy mety manana fiadanam-po. Tsy mety manana fiadanam-po fa feno alahelo, tahaka ilay tenin'Andriamanitra teo. Laodikia,
Laodikia ianao, fiangona Laodikia ianao. Eny, sady tsy mafana ianao tsy mangatsy, dia ho alohan'ny vavan'Andriamanitra, ho alohan'ny vavan'i Jesosy, ho alohan'ny vavan'i Jesosy ianao, sady tsy mafana ianao no tsy mangatsiaka fa matimaty, dia ho alohan'i Jesosy ianao. Mana fitafiana mendrika ianao, manan-karena ianao, manam-bola ianao, manao soa ianao, manampy olona ianao. Nefa rehefa andeha eo amin'ny tompo ianao, dia mbola ny fitafianao janga ihany no anaovanao. Zipo fohy, fitafiana mitanjatanjaka ny ambony, soke manam-botsina nono, tiserta mampitanjaka anao. Jesu, malahelo ny fanahy masina, malahelo ny fanahy masina aminao. Tiany Jesosy ianao, vehivavy iray manao talon, ziponao fohy, zarazara hoditra ianao, sady tsy tena mainty ianao, tsy tena fotsy. Hitako ianao manao zipo, manao zipo fohy ianao, manao talon ianao, mihevitra ianao fa ho tafiditra any an-danitra, satria tianao Jesosy, tianao Jesosy nefa ianao mankany amin'ny hafobe lalànao io. Ho any amin'ny hafobe ianao raha tsy mibebaka, tsy misy soa ataonao na ny vola anananao no avoavozy ianao. Tsy atompoko, tsy atompoko, tsy atompoko. Ny hatsaranao dia ho rovitra ho potika any amin'ny hafobe, ho rovitin'ny Satana amin'ny ohany, ho rovitin'ny devoly ny tarehanao amin'ny ohany, ho andrarahany asidra ny lohanao ka hatramin'ny tongotrao, dia niverina indray ny hatsaranao, dia atao indray ararany indray ny asidra ny lohanao. Ny volonao tsy avelanao famboarinao ifoana, fa ampizezitanao, ampijejojejo anao. Io mihitsy no ampijalia Satana anao rehefa tonga any. Tsy ato, mibebay ianao, manetretera, manetretera, manatona an'i Jesosy ianao, manatona an'i Jesosy ianao, manatona an'i Jesosy ianao. Lehilahy iray manao bracelet, ohatran'ny bracelet volafotsy ireny, ary manao peratra koa amin'ny tanany, ohatrana peratra volafotsy koa. Manao ohatrana costume ianao, ohatrana costard. Dia zatra ianao rehefa manao ny akanjonao io, fitafianao io, dia ampiakarinao kely ilay tanan'akanjo, ilay sintomina reny, ilay costume-anao. Jejolahy ianao, jejolahy ianao, afo be miandry ianao raha tsy mibebaka ianao. Nananao ny vola, jejo ianao, tia vehivavy ianao, maharikoriko anatrehan'ny tompo izany. Vavaka ianao ny alahady na sabotsy, na alahady na sabotsy, tsy miaina anao Jesosy, tsy Andriamanitra anao hony izy, tsy Andriamanitra anao hony izy. Aza manonona azy akory ianao, aza manonona azy akory ianao hony fa mibebay. Anisan'ny Laodikia ianao anatrehany, anisan'ny Laodikia ianao anatrehany. Repentance ary malagasy marany, hosokafako ny tobo masina, tobo masina, masina ny zanako izay afaka ao, masina. Karaha teo masina ianao dia mila ho afana, mila ho afana.
mila makatoa ny entikon'ody ny sasany amin'izy ireo taty ampitan-dranomasina. Ny entikon'ody, anao ny asa, anao ny asako ampifoa ny malagasy maro, hiala amin'ny fanompo-tsampy, satria mpanompo sampy avokoa izy tsirairay avy ireo teo aloha. Izy tsirairay avy ireo teo aloha dia mpanompo sampy avokoa. Manomboka amin'ny mama Felisia izany dia nanompo sampy. Eo ihany koa evangelista Erika dia nanompo sampy. Eo ihany koa Felana dia nanompo sampy. Eo ihany koa Volazara dia nanompo sampy. Fa nafahako ireo sampy. Nafahako ary afaka ho ampiasaiko hanafaka anao raha hiala amin'ny sikidy, fandehanany an-tendrombohitra, famosavina, fijangajangana, fahalotona rehetra, firesahana amin'ny maty, fijejejona, mpanan-karena, izaozao miala amin'izany avokoa raha te hiditra any an-danitra. Raha te hiditra any an-danitra fanetretena, fanetretena. Eny, fitafiana Jezebela miaraka amin'ny fanompo-tsampy izany. Miaraka amin'ny fanompo-tsampy izany. Riavana, miantso anao Jesosy. Miantso anao Jesosy. Mibebaka hiala amin'izao tontolo izao. Mila ianao manolotra ny tenanao amin'ny tompo. Raha te ho voavonjy ianao. Raha te ho voavonjy ianao. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamelany elokay Jesosy. Mangataka aminao sady azoky Erika hanokatra ny micro anao. Satria anao no hitsangana androka devoly rehefa avy eo. Ny fanahy masina eto. Fa ianao no hanohy amin'ny fandroana devoly. Ianao no hanohy rehefa avy eo. Rehefa vita ny teny fanahy masina. Ibebay anay. Isam-batan'olo. Fa efa misokatra lahy. Ho avy Jesosy. Tsisy tsony ny fotoana. Repentance. Ny azo rehetra rehefa mivoatsara dia ho kapaiko ary ariko any amin'ny elo. Tsisy tsony famindrampo. Dia ny mbola misy ny fotoana dia miverena. Tsy mila ny vola makarenanareo aho. Ny tobo masina izay noforomy. Ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Dia anarako natao. Anarako natao tao. Masina izany. Masina izany. Tahaka an'ireo zanako nantsoko. Karaha teo masina ianao. Dia mila ianao ferina tanteraka amiko. Hoy ny Tompo Andriamanitra ny Israely. Dia iaona aminao aho. Mila ianao mahafoy ny harenanao, ny fizahazahoanao, ny fijangajanganao, ny kolikoly, ny fitiavan-tena izay rehetra tsy mendrika tao. Na mpivarotena ianao, na mpangalatra ianao, na mpamono olona ianao, raha hiverina tokoa ianao amin'ny Tompo. Raha hiverina tokoa ianao amin'ny Tompo dia mbola andrainao Jesosy. Mbola andrainao Jesosy. Mitandrema nefa ianao na iza ho ao amin'ny tobo masina Antananarivo. Na iza fa ny mpaminanako dia mahafantatra sahady
raha ohatra ka mitady amitaka aia, satria betsaka ny fafa ny anjery tompo no miambina an'ireo zanany tsirairay avy. Aseho any tompo aloha raha hivazivazy taminy. Fa raha tena vonona ianao anatina Jesosy, raha tena vonona ianao dia nokatra ny tanany Jesosy tahaka ny nanafahan'ireo zanany tsirairay avy, ary anompo ny tompoko ianao, anompo azy koa ianao anaty famarinana sy ny fahamasina. Tsy maintsy masina ianao zay ho voatafiditra ny an-danitra, zay ho voatafiditra ny an-danitra. Ringana ny oloko, ringana ny oloko no ny fisiany tsy fahalala. Tonga ankehitriny ny fahalalana ho raisinao fa satria ny malagasy. Ino va ianao satria? Ino va ianao satria? Sao de verinao fa hoe sekta. Jesosy efa voalaza foana hoe sekta. Tenenin'izy ireo hoe sekta Nazareaina. Ary tsy maintsy toy ny sekta ny olona izay tena manaraka Jesosy. Oala n'izao tontolo izao. Fa raha ao anatiny sambony tompo ianao, tokony ho ao, dia miverena, aza manamafy ny fonao fa miandry anao ny postanao, anaovanao ny asa Jesosy. Mbola maro ny antsony tompo hiditra ao amin'ny sambo. Sambo hiakatra ho any an-danitra izany. Sambo hiakatra ho any an-danitra izany. Repentance tianao Jesosy. Tsy mizatavan'olona. Aza mieritreritra hoe manay aho any amin'ilay toby, matahotra aho, sao olona hafa, sao miavonavona. Misy miteny amin'izany. Fantatro. Ny tompo no hitsenanao. Ny tompo no hitsenanao. Aza ve ny Satana anakana anao? Mandehana dia mbola miantso anao Jesosy. Mandehana miazakaza mihitsy. Miazakaza ny fanahinao afahana. Miazakaza tahaka ny gazela ho afahany Jesosy. Ho afahany Jesosy. Misy mijaly am-panambadiana ato. Misy mijaly am-panambadiana ato. Misy maditra zanaka. Efa mila tsy ho zakanao intsony. Ianao mihitsy aloha no ilainy Jesosy. Ianao mihitsy aloha no ilainy Jesosy. Eo koa ny tsy mazaka intsony ny ray aman-dreny na ny ankohonany. Ianao mihitsy aloha no ilainy Jesosy. Zay vao hivany olana. Entso koa ilamina foana ny fiainanao. Fa ny tompo hiditra am-tsehatra. Izy no hiady ho anao. Fa ianao kosa angina. Angina ianao. Atsiaro fahasambarana anatin'ny fonao ianao. Rehefa ao amin'ny Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy. Tonga ny fotoana ankehitriny. Hodinao ao ambalany bay. Modia. Reraky ny fiangonana diso va ianao? Izay mampitamby harena ny tano anao. Izay mitsaratsara anao. Izay no fiangonana farany. Feno faharatsiana. Laodikia. Mampitamby harena. Mampitamby ity tany ity. Jesosy ty izany. Ny fanahinao no ilainy ho. Satria fa manomboka ny faharavana. Fa manomboka ny faharavana. Ka aoka. Iomana. Iomana. Ry malagasy malagasy. Aza mangatakandro. Fa raha ohatra mangatakandro ianao, dia rehefa tonga eo alohan'ny tompo ianao.
dia metraka fantany aminao izy hoe naniraka ny mpanompoka aho, naniraka an'ireo zanako kely madinika mbola zaza aho nijoro vavolombelo, nahita fahagagana ianao, nahare ianao fa tsy mety mio. Tianao foana ny lokom-bolo, tianao foana ny manapaka volo ravehivavy. Tsy mety miala ianao ny fomba ratsinao, tsy mety miala amin'ny patalohanao ianao, fa mbola manaraka foana izao tontolo izao. Laodikia, Laodikia, sokatra ho anao ny varavarany faria, misokatra ao raha tsy mibebaka. Mafindra ny tompo ny fanaovan-jironao raha tsy mibebaka ianao, raha tsy mibebaka. Miverena amin'ny Jesosy, miverena amin'ny Jesosy. Rapitso dia fahatserovana, fahatserovana ny namenoko ny zanako 27 tao amin'ny chambre haute, 27. Ny tsiraray avy dia nahazo teo an-tampon-dohany izy. Zaho ilay fanahy n'iray masy nametraka izany tsiraray avy 27. Gaga ireo izay nieny. Rapitso dia fahatserovana ho anao tsiraray. Vonona vai ianao, vonona vai ianao andray ny anjaranao isan'andro izany. Isan'andro izany raha ohatra ka matoky ianao, raha vonona ianao dia hitoetra ao anatinao aho, hitoetra ao aminao aho, ary eo aminao mandrakariva aho, ary hiteny aminao tahaka ny fiteniko amin'ny mpanompo rehetra eran-tany, eran-tany. Mino fotsiny ano tompo, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa. Aza monomono, aza menimena, mitaraina foana ianareo, mitaraina foana ianareo nefa nareo tsy mety. Miova, miova, miala. Hoy ny fanahy masina amiko hoe vitany, izay ny afatra omeny antsika, ampy hodiny amin'ny tsiraray avy. Halleluja. Halleluja. Sotra ny tompontsika amin'ny afatra, sotra fanahy-masina, iteny manambara anay amin'ny sitraponao, amin'ny fanahy masina, mampafantatra anay ny marina, zava-miafina rehetra. Miala tsinjo kely tsara ianao azafady. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ary misaotra ny fanahy masina ny amin'ny famanginy, satria teny amin'ny alalan'ny mpanompony izy araka ny nambarany teo, na ny mpanompony any amin'ny zaza vao minono ozy izy amin'ny zaza, dia amin'izany mitenenany ampahafantariny ny sitrapony amintsika. Raha mibebaka marina ianao araka ny teny teo, satria tsy tiany tompo raha mangatsika na mafana anarana tsara zany, fa ny maty zany dia tena rarana ratsy. Maty taka ny maty ozy izy dia alokan'ny vavan'ny tompo. Raha mibebaka ianao, raha mifona tamin'ny tompo dia mitsangana angatao ny rahan'i Jesosy. Ny rahan'i Jesosy ny tena manadio, ny rahan'i Jesosy manavao, ary ny rahany dia tena afo mandoro araka ny teny teo fa afo tahaka ny volamena diovina tamin'ny afo. Afo mandoro ny rahan'i Jesosy, mandoro izay tsy hanaza rehetra ao anatintsika amin'ny fiainantsika. Ary ilay fanahy masina araka ny teniny teo koa, ilay fanahy masina toy ny afo hitoetra amintsika tsiraray avy. Ilay fanahy afo zany no hitoetra amintsika, mandoro ihany koa izay tsy hanazy, ka dia misotro ny rahan'i Jesosy tsika. Misotro ny ranao izay Jesosy, misotro ny ranao a Jesosy, handoro izay tsy hanao rehetra, ary indrindra hijoro
hitsangana Jesosy, tsy ho faty, tsy ho maty Jesosy fa tena hitsangana hafana tompo ka dia sahia mitsangana androka ny asan'ny maizina, androka ny asan'ny devoly ny devoly roahana ny satana sy ny devoly tsy anakely tsy anapahefana didina aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, miala ny satana sy ny devoly, mivoaka nareo satana, miala ny devoly mpanakorotana rehetra, devoly mitondra fangatsiahana, devoly mitondra fangatsiahana matimaty, ny fahafatesana, devoly mitondra fahafatesana ara-panahy, devoly mitondra fahafatesana amin'ny vatana, potehana sy didina aminaran'i Jesosy Kristy, miala aminaran'i Jesosy any amin'ny farimy rehetra, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny asan'ny devoly satana, ny devoly ny fahafatesana ara-panahy, devoly ny fahafatesana ara-batana, miala ny devoly ny fahafatesana rehetra, fahafatesana fahazaran-dratsy, ny fitondran-tena maloto, ny fisainana maloto rehetra, ny alahelo, ny fimenomenomana, fimenomenomana araka ny tenin'ny fanamasina teo, potehana sy didina aminaran'i Jesosy Kristy, satana sy ny devoly, ny Losifera sy ny Belzebuba rehetra, potehana aminaran'i Jesosy, tapatapahana aminaran'i Jesosy Kristy, tapatapahana ny lohan'ny menarana ela, ny menarana tranainy, ny dragona, potehana aminaran'i Jesosy Kristy, mivoaka, miala nareo satana, miala ny afarimy rehetra afo, roahana aminaran'i Jesosy Kristy, mivoaka aminaran'i Jesosy Kristy, any afarimy rehetra afo, mivoaka tsy anakely tsy anapahefana, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny aretina ao anatin'ny vatana, ny tsimboka aretina, ny valana aretina, ny aretina rehetra, ny endrika aretina ao anatin'ny tenako, ao anatin'ny fanahiko, potehako aminaran'i Jesosy Kristy, didiko tsy anakely amin'ny ankonako, amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, niza manolotra tena mifona sy mibebaka teto androany, dia didina ny asan'ny satana sy ny devoly, ny aretina, ninona endrika aretina ao anatin'ny vatana, potehana aminaran'i Jesosy Kristy, roahana aminaran'i Jesosy, tapatapahana, potehana aminaran'i Jesosy Kristy, mivoaka nareo satana, devoly ny famisaviana, devoly ny mpamosavy, potehana aminaran'i Jesosy Kristy, devoly ny famisaviana sy ny mpamosavy rehetra, roahana aminaran'i Jesosy Kristy, devoly ny fanenjehana, ny fanaratsiana ataon'ny satana, ny fanaratsiana ataon'ny manodidina, ny fanenjehana sy ny fankalana rehetra, potehako aminaran'i Jesosy Kristy, miala, mivoaka ny satana, devoly ny fanakorotana, ny fampisarahana, devoly mitondra ady, devoly mitondra ady, mitondra alahelo ao anatin'ny fo, mitondra alahelo ao anatin'ny saina, potehako aminaran'i Jesosy, nina fampisarahana, mitondra alahelo, mitondra fanakiviana aminaran'i Jesosy, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanompona, amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, didiko sy roahako aminaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ny afarimy rehetra afo nareo satana, miala ny aminaran'i Jesosy, miala aminaran'i Jesosy Kristy, roahana aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mivoaka ny satana, miala ny satana sy ny devoly, tsy anakery amin'ny tokantranoko, tsy anakery amin'ny ankonako, tsy anakery amin'ny tenanay tsirairay avy amin'izao asa fanompony zao, didina ny asan'ny rasy rehetra, tapatapahana, roahana aminaran'i Jesosy Kristy, tsy anakery tsy anapahefana, fa ny rahan'i Jesosy andrakitra, ny rahan'i Jesosy no andrakitra, rahan'i Jesosy no andoro ny asan'ny maizina rehetra, fanahy masina ianao mitoetra, fanahy masina efa miteny, efa namangy ianao, fanahy masina mitoetra aminay ka nizaniza vonona anaraka anao, manomboka izao Jesosy dia mbola hifeno, fenonao fanahy masina hitoetra amin'ny tsirairay avy, fanahy masina hanjaka amin'ny fiainanay, hanjaka aminay, ka nolotsaina, nolompa-hendrena, nazava ny asanao ianao Tompo, hiteny araka ny fombanao ianao, hiteny ianao amin'ny mpanomponao rehetra, hamangy ianao fotoana zao, mbola manginao Jesosy, tongava fanahy masina, tongava aminay tsirairay avy, fenoy ianao mandrakariva izay, ary miteneny ianao fa vonin-tsainy foana koa izay, vonin-tsainy izay Jesosy, ampaharety izay, ampahareta, ao fa tsy menomenona, ao fa tsy monimonina, amin'izao fanarahana anao izao, ny amin'izao fiainana izao, tonga izao amin'ny andro farany, izao ny andro farany efa miseho ny loza miseho voajanahary eran-tany, ny loza mitondra-drano eran-tany, sy ny loza rehetra, ny amin'ny volkano sy ny amin'ny ady, efa miseho ankehitriny fa ianao no miady ho amin'ny mpanomponao, niza manolotena, niza mahana anao, dia ianao no miady, ianao no miasa, ka dia sehoa ny voninahitrao, sehoa ny herinao Tompo, dia misaotra miasa, misaotra mandraka, manjaka aminay, misaotra miaro anay tsirairay avy, ka dia ny asan'ny devoly satana mbola potehana aminaran'i Jesosy Kristy, tsy anakery tsy anapahefana intsony satana, fa roahana aminaran'i Jesosy Kristy, any amin'ny farimy rehetra afo nareo satana, tsy anakery tsy anapahefana ny devoly mitondra tahotra, mitondra enatra, mitondra fahakamona, mitondra fahalainana, ny fangatsiahana rehetra, ny devoly mitondra fangatsiahana
amin'ny fo amin'ny fanahy amin'ny vatanay amin'ny fanarana anao dia tiako sorako amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fanemetrako rahan'i Jesosy ny andrakotra, rahan'i Jesosy anjaka, afafy ny rahanao Jesosy, afafy amin'ny tenako, afafiko amin'ny tokantranoko, afafiko amin'ny ankonako, afafiko amin'izao asa izao, afafiko amin'ny mpanomponao tsirairay avy, afafy ny rahan'i Jesosy, afafy ny rahan'i Jesosy, ny rahan'i Jesosy Kristy, afafy anjaka tanteraka andrakotra anay manomboka izao komandrak'izay. Misaotra tompo, misaotra manadio, misaotra manavao, misaotra fanamasina mamangy, misaotra fa ianao eo aminay mandrakariva araka ny teninao ary eo anatinay ka dia misaotra indrindra tompo manadio, misaotra manavao, misaotra miteny aminay isan'andro koa, misaotra manafaka araka ny teninao teo fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ka dia misaotra manafaka anay amin'ny tsy fahalalana, amin'ny fahatezerana koa tompo, amin'ny fahatezeranao Andriamanitra fa ianao tokoa rehefa tezitra dia afo mandevina ary ianao Andriamanitra saro-piaro, tsy tiana afangaro, tsy tianao iovaova tompo fa toka ianao hatramin'ny farany, ianao ny tomponay, ianao ny mpanjaka tompon'izao rehetra izao, ianao ny mahay ny zavatra rehetra, ianao n'Andriamanitra, ianao ilay masina, ianao ilay masina, masina tompon'izao rehetra izao, eniko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra tompo, alleluia, alleluia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen. 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 Tonga dia maiko tonga dia tozan'ny esoterika zany ambanimbany teo anao zafady le région mihitsy angamba Amen. Mbola ezaka hiteny mafimafy. niko mikroko angambany. Eny tompoko. Tsy manako aloha ty amiko. Azafady? Tsy manako. Sa manako any tsy manako any aminao? Tsy manako. Misaotra ny Jesosy. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'ny fotoana anio mamerina fiarabana aminao moa zany izay vao mandray ny fitenenana eto zany ka dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Betsaka ny tenin'ny tompo, betsaka ny tiany ambara fa aingany ny fanahy-masina mbola ampahafantatra antsika ny amin'ny sitrapony, ny amin'ny teny izay ambara. Araka ny teny teo dia ny teny mihitsy ny fanahy-masina hoe aza monomonina zany averiny matetika izay. Io fimonomonina io dia atsarovako voalohany indrindra izay ambara eto foana. Fa rehefa maharitraritra ny fotoana fivavahana dia menimenina ny olona. Izay ilay atao hoe matimaty. Rehefa tena mafana tsika dia tena satry ary araka amin'ny tompo. Mbola iseho zany ndray androany ingany ny tompo nandamina ny fotoana fa mety hivavaka etsika, hifampahery ny alina tontolo. Izay sitrapon'ny tompo hoe io tohizo ny fotoana ataovy ny asa dia hisoratsika ny tompo. Any amin'ny tompo moa zany, any amin'ny tompo masina any Madagasikara hoe ho avy Jesosy dia ny mpanompony ao dia efa nirahany manao asa maro ary manao alim-bavaka fifadikanina. Izay ilay hoe asa fanafahana. Dia hisorana ny tompo fa zany no teny izay ho zaraintsika androany. Izay mahatonga an'ilay teny teo zany hoe mahareta fa mbola azo ny teny izay ampaherezan'ny tompo antsika. Izay teny tena teny tsara ahafahantsika ahery indray zany amin'ny fanarahana ny tompo tahaka izao. Efa hiomana sady zany tsika ao amin'ny Exodosy 17. Izay no vakitsika manontolo izy satria manomboka teo amin'ny 5 fahavalo zany no tena hoe nieritreretina hoe ho vakiana fa tsy lava zany ilay izy fa tiany tompo zaraina hatrany amin'ny 5 voalohany ny amin'ny Exodosy 17. Rehefa hitantsika zany ao amin'ny Exodosy 17 dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ny anaran'ny tompo no makitsika ny teny. Ny teny eo amin'ny lohateny eto amiko zany dia hoe ny rano tao masa, masahana masa sy meriba.
Anaran'i Jesosy. Ary nifindra ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo ka niala tao amin'ny tany efitra Sina ho any amin'izay toerana natoron'ny Tompo itobiany. Ary nitoby tao Rifidima nefa tsy misy rano hosotroiny ny olona. Dia nilahady tamin'i Mosesy izy ireo ka niteny hoe omeo rano izahay hosotronay. Fa hoy Mosesy taminy nahoana no mila ady amiko ianareo? Nahoana no maka fanahin'ny Tompo ianareo? Teo no nangetaeta ny olona ka nimonmonina tamin'i Mosesy ary niteny hoe nahoana no noentinao niala tany Ezipta ho fatin'ny etaeta izahay sy ny zanakay ary ny bibinay. Ary nitaraina tamin'ny Tompo Mosesy hoe inona no ataoko amin'ireto olona ireto? Mila hitorabato ahy izy. Dia hoy ny Tompo tamin'i Mosesy, mandro soa eo alohan'ny olona ary mitondrà loholon'ny Israely araka aminao, ary ny tehinao ilay nikapohanao an'ny ely dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijoro eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho, dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotron'ny olona. Dia nanatanteraka izany teo mason'ny loholon'ny Israely i Mosesy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba, noho ny ady nataon'ny zanak'Israely noho ny nakany fanahy ny Tompo hoe eto aminay va ny Tompo sa tsia? 15. Ny lohateny hoe manafika ny zanak'Israely ny Amalekita. Anaran'i Jesosy, tonga kosa ny Amalekita ka niady tamin'ny Israelita tao Refidima. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, ny fidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Fa hijoro eo an-tampon'ny havoana aho rahampitso ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary nanatanteraka izay nolazain'i Mosesy tamin'ny Josoa ka niady tamin'ny Amalekita. Fa Mosesy sy Arona ary Ora kosa dia niakatra ao an-tampon'ny havoana. Rehefa nasandratsy Mosesy ny tanany dia nahery ny Israelita, fa rehefa nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Nefa vizana ny tanan'i Mosesy ka naka vato izy roa lahy. Nataony teo ambanin'ny Mosesy hipetrahany i Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, koa ny iray dia teo andaniny ary ny iray dia teo ankilany. Dia naharitra tsy ketraka intsony ny tanany mandrapahafaty ny masoandro. Dia nandresy ny Amalekita sy ny olona tamin'ny lela-tsabatra i Josoa. Ary hoy ny Tompo tamin'i Mosesy, sorato amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'i Josoa fa hofoanako tsy eny ambanin'ny lanitra tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita. Dia nanorina alitara i Mosesy ka ny anarany nataony hoe ny Tompo nisy. Hoy mantsy izy, ny Tompo ny anina hoe satria misy tanana niainga amelin'ny seza fiandrianan'ny Tompo dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby ny adin'ny Tompo amin'ny Amalekita. Alleluia, amen. Izay ny tenin'ny Tompo dia isorantsika ny Tompo fa efa nampahafantariny tamin'ny tenin'ny fanamasina teo nakabeazany ny fanazavana. Izay isorantsika ny Tompo. Ty teny ity zany indrindra manomboka amin'ny 15 io dia efa ho ataoko hoe iray volana mahery nefa nitenen'ny Tompo hoe ambarao io, azavainao io dia nanomana teny foana moa zany hoe ahoana moa zany hoviana izy io nitoriana dia mihany teny hafa koa. Kay tena nomaniny mihitsy zany amin'izao fanombohan'ny fisokafan'ny tobo-masina izao ny tiany ambara. Hitantsika eo fa betsaka ny tiany Tompo ambara zany amin'izao hoe fisokafan'ny tobo-masina ho avy Jesosy. Arak'izany teny izany dia izao fiaraha-mivavaka izao dia hazavaina foana fa izao no andro farany. Mampiomana antsika raha ho avy ny Tompo. Ho avy tampoka ohatry izy tahaka ny mpangalatra tahaka ny andro Noa.
ny olona hifaly apakabady fa tonga ny tondra-drano dia maty tao ny olona, tonga amin'ny olona amin'ny fifaliana sy ny fahazarana amin'izao tontolo izao fa maty noho ny fahotany tao zany. Indrindra ny olona maty dia arak'ilay teny teo, sady tsy mangatsiaka no tsy nafana dia maty. Maty ozy izy dia alokan'ny vavany. Tena mazava ny tenin'ny tompo fa arak'izay zany raha fantatsika ny aty ampitan-dranomasina moa zany na Madagasikara ny vaovao amin'izao fotoana izao dia efa samy mahita mivantana daholo amin'ny YouTube, mivaovao amin'ny fa mihodina mihitsy. Zay zany teneniko amin'ny vadiko an-tantrano ato moa zany hoe samy mahazo ny anjarany mihitsy zao ny faritra eran-tany amin'izao atao hoe tondra-drano. Misy faritra tsy ampoizinao mihitsy hoe ho tondraka ny rano fa mihodina. Atsananana indray moa zany tondraka zany zao dia difitra ao daholo ilay olona. Dia eran-tany mihitsy aty Eropa moa zany dia ny faritra maro dia efa samy mieritreritra hoe oviana no tonga aty aminay aty io tondra-drano io fa zany efa mampitandrina ny tompo. Mbola ataony tsikelikely fa rehefa ho avy, efa nazavain'ny mpanompony teto hoe hisokatra ny rano any an-danitra dia hisokatra ny rano masondrano any anaty tany any fa ho difitra mihitsy zany fa mila miomana antsika. Tsika zany rehefa hoe manana an'ilay fahamasinana miaraka amin'ny tompo dia tsy matahotra an'izany rehefa vonona eo amin'ny tompo miaraka amin'ny Jesosy zany. Hovakiako ny andiny voalohany eo amin'ny Exodus 7:7 zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nifindra ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo ka niala tao amin'ny tany efitra Sina ho any amin'izay toerana natoron'ny tompo hitobiany ary nitoby tao Refidima nefa tsy nisy raha nosotrony ny olona. Mila mahafantatra kely moa zany ny tantara rehefa nanao ny loza folo tamin'ny Mosesy sy Arona zany nataony teo amin'ny Farao ny tompo Andriamanitra dia namoaka ny zanak'Israely tao a Ezipta dia lasa ireo zany tafavoaka dia nanao fagagana sady izy satria vao mivoaka kely ireo dia tezitra Farao sy ny olona teo zany dia lasa nanenjika azy indray fa lasa lavitra teo zany ny zanak'Israely dia nanenjika azy tamin'ny alalan'ny soavaly sy ny zavatra fiadiana moa zany, chariot moa zany amin'ny mahazatra anahy amin'ny teny frantsay dia tonga teo amoron'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia natahotra ny menimenina. Tamin'izany izy dia efa nanomboka ny menimenina fa ahoana ary zany hoe nasaina mivoaka izay izy mantsy an'ny Mosesy nefa jereo izy zareo reo arian'ireo ho faty etsika fa efa nanao fagagana sady indray zany ny tompo tamin'izay hoe kapohan'ny Mosesy tamin'ny teny ny ranomasina dia nisaraka dia nandeha tamin'ny tany maina mihitsy zareo. Azonao vakiana zany any amin'ny andininy 7:5 any dia vao tafita tao zareo dia noho ny tafita izy dia nakatona indray tamin'ny alalan'ilay tehana ilay ranomasina dia difitra tao ilay Eziptiana sy ny miaramilany zany ny Farao dia nanao hira zareo. Amin'ny andininy 5:10 manontolo dia nihira mihitsy zany ny zanak'Israely hoe tena nihira ny zavatra niseho dia faly ireo miaraka amin'ny olona rehetra teo zany fa vao vita ilay hira dia nandeha tamin'ny toerana 3 andro indray zareo dia nandeha amin'ny toerana tsisy rano indray dia menimenina indray satria sady nonako moa zany menimenina ireo aiza indray ary moa zany monmonina teo hoe inona indray nitondranao anay aty fa nono izay aleonay nihinana an'ilay sakafo tany nisy hena tany Ezipta tany io zany dia menimenina teo indray zareo monmonina dia teo ny tompo indray nanome ny mana sy ny tsipelika dia faly indray zareo mena mihitsy zany nisy lalàna sy fahafantarana zany izay nomeny tompo anazy dia faly indray izy dia nandeha indray zareo satria nentin'ny tompo nifindra toerana indray izy dia izay ilay eto amin'ity andiny 7 ity ary nifindra ny fiangonan'ny Israely manontolo ka niala tany amin'ny tany efitra Sina ho any amin'ny toerana natoron'ny tompo hitobiany ary nitoby tao Refidima nefa tsy nisy rano hosotrony ny olona. Asain'ny tompo nifindra indray zany niala tamin'ilay toerana teo amin'ny Sina dia nanomboka monmonina indray. Eto aloha zany dia misy teny fanazavana izay ahafantarantsika zay eto zany nahatonga ny tompo ny teny hoe vakio hatramin'ny andininy voalohany dia azavain'ny fanahy masina eto dia ny teny mihitsy izy hoe ary nifindra
ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo. Eto izany ny fiangonan'ny zanak'Israely dia mifindrafindra, izany hoe ilay olona, ilay zanak'Israely olona no mifindrafindra. Eto izany mila mitandrina mihitsy isika ny amin'ilay hoe fiangonana trano io. Tsy ny fiangonana trano ny ratsy, fa ilay olona zanak'Israely no nataon'ny tompo hoe fiangonana. Izany hoe araka ny teninareo hozy izy ny tempolon'ny fanahy masina, dia ilay fivoriana fionan'ilay olona izay iseho tempolon'ny fanahy masina teo no natsoin'ny tompo hoe fiangonana. Ary izany dia niteneny mihitsy ho any amin'ny toerana natoron'ny tompo hitobiany. Izany hoe mifindrafindra izany izy dia tahak'izay mihitsy ny tenin'ny tompo. Nasainy nifindra efa tenenin'ny fanahy masina teo hoe nalainy ilay olona ny toeran'ny fanahy masina avy aty ampitan-dranomasina, dia nasainy nitoby ao amin'ilay toby masina ao Antananarivo. Izay ny fanazavan'ny fanahy masina eto hoe ilay olona tsiraray izay asan'ny fanahy masina, fen'ny fanahy masina, dia nasainy nitoby ary nafindrany hoe ho any amin'ny toerana natoron'ny tompo hitobiany. Io izany rehefa sain'ny tompo mipetraka amin'ny toerana iray tsika raha miteny hoe misy toby izay misokatra ao Antananarivo dia ny tompo nanoro an'izany toerana izany izay hitobian'ny olona isehon'ny fanahy masina. Io ilay zanak'Israely io izany tsy ilay hoe zanak'Israely trano. Efa niravahan'i Jesosy ary io, efa niravahan'ny tenen'ny tompo hoe niravana ny tempoly. Izay tamin'ny andron'ny Solomonina moa izany hoe tempoly tsara sy ngeza be, fa hozy Jesosy hoe jereo tsara fa ho rava io ary tamin'ny taona fafitopolo taonany naterahan'i Jesosy izany dia rava tanteraka hatramin'izao. Ka io tsy ilay toerana, nefa io toerana io tena namasin'ny tompo mihitsy izy izany tamin'izany nanaovana ny tempolin'ny zanak'Israely io, fa niravana io satria nanaovan'ny olona araka ny fiteny mihitsy hoe business affaire. Niravahan'i Jesosy noroahany tao ilay olona raha ao amin'ny fiaraha-mivavaka misy anao ataonao fitadiavam-bola sy ataovanao famoretana ny mahantra sy ny sahirana ny asa fanompoana, dia tadidio fa ho ravahan'ny tompo izany. Efa niteneniny teo izany fa matimaty hozy izy sady tsy mafana ny mangatsiaka dia aloha mivavana. Izay izany no tian'ny tompo tenenina sady ny amin'io andiny voalohany io, fa ny tompo no mahatonga ny fitobiana, ary izay no mahatonga ny hoe toby masina ao Madagasikara ny Antananarivo izany, izay ny tompo no nanoro ny toerana amin'izany. Ny fidianana ireo mpanompono izany fen'ny fanahy masina dia asain'ny toby miaraka izany ilay izy. Andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy dia nila ady tamin'ny Mosesy izy ireo ka niteny hoe omerany izahay sy hosotroinay, fa hoy Mosesy taminy nahoana no mila ady amiko ianareo, nahoana no maka fanahin'ny tompo anareo. Eto izany mbola betsaka ny fanazavana ny amin'ny Mosesy eto moa izany izay nitarika ny fidian'Andriamanitra manokana. Mosesy izay nitenenin'Andriamanitra mihitsy hoe zahako ilay izy no nifidy anao na ny tany izany. Izy ary moa izany niteneniko anao dia izaho ilay izy hozy izy no niteny hoe nifidy an'i Mosesy izany dia izy no nasainy namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta tao izany. Dia rehefa misy ny zavatra tsy mety dia ilay velona fampitarika, nefa ny tompony efa miteny izany no mitarika, izy no mifidy, dia ilay mpitarika izany no nomenomenon'ny olona. Ka io izany sady mampahery ny mitarika moa izany amin'izao asa fanompoana izao, ny fitariana izay atao amin'ny ohatra hoe amin'ny ho avy Jesosy sy amin'ny fiaraha-mivavaka hafa, dia mila mahery izany ny mpitarika izay apetraky ny tompo. Fa ny olona dia menomenona, ary raha misy zavatra tsy mety dia ny mitarika foana aloha izany no mahazo tsiny. Hitantsika izany na amin'ny fitantanana ety amin'izao tontolo izao, fa amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa dia miseho koa izany. Andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy, teo no nangetaeta ny olona ka nimononmonina tamin'i Mosesy ary niteny hoe nahoana no entinao niakatra niala tany Ezipta ho faty ny etaeta izahay sy ny zanakay ary ny bibinay. Izay ilay tenin'ny tompo. Fanahy masina tena namerina indrosa intelo teo, aza mononmonina, aza mononmonina. Io izany fakapanahy mihitsy. Raha tokony mononmonina, raha tokony hivavaka, dia aleon'ny olona mononmonina. Raha ny tokony io izany hoe raha tokony mononmonina izany raha misy zavatra miseho dia mivavaha. Mila mivavaka izany tsika, tsy ilay hoe maharitra mivavaka, mivavaha mandrakariva, mahareta amin'ny fivavahana, fa tsy ny fimenomenomana izay
any amin'ny exodosy telo amby roapolo any koa mbola misy fimelomenoma dia nandefa ny mena rana mihitsy ary ny tompo nanaikitra ny olona. Fa izay zany a mila mitandrina. Dia tokoa moa zany a mieritreritra mihitsy zany ny olona hoe fa maninona izay no mety nataty. Izay mahatonga an'ilay hoe nahoana no maka fanahy ny tompo ianareo. Ny olona zany dia mieritreritra mihitsy hoe Andriamanitra io dia maka fanahy. Ovakitsika ny any amin'ny Jakoba toko voalohany a. Jakoba toko voalohany a. Raisitsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo no tena hoe tokony manazava anazy, fa ho raisitsika manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia adanitsika amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba toko voalohany a. Jakoba toko voalohany manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo zany no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eto dia misy soratra mihitsy eto amin'ny baiboliko zany hoe ny fizahan-toetra amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra izay olona maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Raha misy alai-panahy, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa tsy azony ratsy alai-panahy Andriamanitra, sady tsy mba maka fanahy olona. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tariany filany sy mety fitahiny. Izay mazava tsara mihitsy. Andriamanitra hozy izy a tsy mba maka fanahy olona. Eto dia efa misy fampianarana ihany koa nataon'ny tompo a amin'ny fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy eto, zany hoe rehefa mivavaka manao ny raina izay any an-danitra io zany ilay vavaka nampianarin'ny tompo a, dia tsy miteny intsony hoe aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa hoe aza mitondra anay amin'ny fitsapana. Andriamanitra zany a tsy maka fanahy olona hozy izy a, fa araka ny teny mihitsy eto amin'ny Jakoba eto a, fizahan-toetra. Izay ilay izy. Fitsapana zany no dikan'ilay fizahan-toetra io hoe verenao vakiana tsara ihany azonao vakiana tsara, fa mazava ny tenin'ny tompo manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo a amin'ny Jakoba toko voalohany io. Sambatra izay olona maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazaha toetra, izay zany ilay fakam-panahy fa fizahan-toetra, fitsapana, izy dia handray satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Raha misy alaim-panahy hozy izy a, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa tsy azony ratsy fanahy alaim-panahy Andriamanitra, sady tsy mba maka fanahy olona. Izay a ny tenin'ny tompo zany ho an'ny zanak'Israely moa zany, fa ho antsika tsiray avy izay mihaino hoe maka fanahy indray Andriamanitra. Nentin'ny nivoaka tany Ezipta izay a, efa mba nikarakara, efa nanafaka anay izy a. Izay zany rehefa avy eo moa zany isy ny fanoloran-tena hoe ahafahan'ny tompo. Dia iny fa afaka dia nahoana no mbola sahirana, na mbola misy nono izay a, sahirana, toa mahantra ihany izay izao a, dia manomboka monmonina, fa mila mitandrina zany tsika, fa arak'ilay teny teo hoe raha tokony monmonina dia vavaka atao, fa ny tompo a no miheny vavaka. Hitako teo zany a tamin'ny namaky ny apokalipsy toko fahatelo a, dia vakitsika koa ny andininy fahafolo, fa mitovitovy amin'izay zany ny amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe fakam-panahy io koa amin'ny anaran'i Jesosy, hoe raha tena fa hoe miaraka amin'ny tompo zany tsika dia hozy ny tompo hoe ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andron'ny fakam-panahy izay efa hiantra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Izy fizahan-toetra zany a, izay a iseho ety amin'izao tontolo izao. Izao no andro farany araka ny teny teo a, feno ny fizahan-toetra, feno ny fakam-panahy, fa ny tompo hozy izy a no hamonjy sy haro anao amin'izany fakam-panahy fizahan-toetra izany. Ka dia isaorantsika ny tompo fa miteny izy a ary manafaka antsika. Aoka zany a efa hiomana saditsika amin'ny teny teo zany araka ny fanao zany a, raha mbola izao ianao vao manaraka moa dia misy a aorian'ny fampaherezana fizarana ny ten'Andriamanitra avy eo a vavaka ho fanoloran-tena sy fiverenana amin'ny tompo, raha ohatra ianao niembotra zany a niala tamin'ny tompo.
vakiko amin'ny aminaran'i Jesosy manomboka amin'ny andiny faefatra, ary nitaraina tamin'ny tompo i Mosesy hoe inona no ataoko amin'ireto olona ireto, mila hitora-bato ahy izy. Izay moa zany a, araka ny teny teo fa rehefa misy ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao a, na indrindra moa zany amin'ny fiaraha-mivavaka, dia tratra ny izay ilay fakam-panahy io zany a, sy ny fizahan-toetra atao amin'ny olona, mila mihitsy hitora-bato ny mitarika hoe inona akory zany ilay izy hoe fa izay no lazaina fa hoe izao no atao hoe famasinana, izao no lazaina fa fahamarinana, nefa toa ohatran'izao ihany ny fiainanay. Izay ilay hoe tsy amin'izao fiainana izao a no hitondran'ny tompo antsika fa fanafahana ho masina hiaona aminy any an-danitra. Andininy fahadimy aminaran'i Jesosy, dia hoy ny tompo tamin'i Mosesy, mahandro soa eo anoloan'ny olona ary mitondrà loholon'ny Israely hiaraka aminao, ary ny tehinao dia nanikapohanao an'ny ely dia ento eny an-tananao ka mandehana, ary indro hijoro eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato any Horeba aho, dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy amin'ny hosotron'ny olona, dia nanatanteraka izany teo imason'ny ireo loholon'ny Israely Mosesy. Amen. Izay zany a, nanao fahagagana ny tompo. Araka ilay teny teo, misy mirakla be da be ny fahagagana aseho an'ny tompo izao, amin'ny hoe io tehana io a, ny tehana izay ambaran'ny tompo a dia ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra dia ny vavaka dia ny fahamasinantsika tsirairay avy. Izay a no entintsika manantona ny tompo. Fa amin'izany tehana izany a, raha tanteraka eo anatrehan'ny tompo satria izy nanamasina an'io fa nanao fahagagana amin'io tehana io ny tompo a, dia aza misalasala eto eo anatrehan'ny tompo a ny tenanao zany, ny tenantsika ihany anie zany hoentina izany hoe tanteraka eo anatrehan'ny tompo araka ilay teny eo amin'ny apokalipsy teo a, fa izy no hiaro antsika amin'ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra zany. Azafady a. Andiny fafito, ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba noho ny ady nataon'ny zanak'Israely sy noho ny nakany fanahy ny tompo hoe eto aminay va ny tompo satsia. Izay zany a, tsy tokony haka fanahy ny tompo zany izy, tsy maka fanahy fa ny olona no maka fanahy. Fa ny tompo a dia manome zany hoe fitsapana, fizahan-toetra ny ataony ka mila mitandrina isika mba tsy ho amintsika zany a ny fanontaniana hoe eto aminay ve ny tompo, eto amiko ve ny tompo satsia. Izay ilay hoe na mangatsiaka ianao na mafana, raha mangatsiaka ianao dia tsy eo aminao ny tompo, raha mafana ianao dia tsy mametraka an'izay fanontaniana izay a, fa raha matimaty a dia alohan'ny vavan'ny tompo koa zany. Raisintsika manomboka amin'ny andininy fahavalo ny amin'ny tantaran'ny Amalekita aminaran'i Jesosy. Tonga kosa ny Amalekita ka niady tamin'ny Israelita tao Refidima. Dia hoy ny Mosesy tamin'ny Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita, fa hijoro eo an-tampony havoana aho raha mipitso ka hitana ny tehin'Andriamanitra etỳ an-tanako. Amen. Eto zany a, mila fantatsika ihany ilay izy ilay Amalekita. Ireo Amalekita ireo a dia taranaky Amaleka. Amaleka zany a no niteraka an'ireo zany a, izay natsoina hoe Amalekita. Dia io Amaleka io a dia zafikeliny Esau io izy io. Avy amin'ny Esau zany a ireo Amalekita ireo. Zany hoe Esau fantatsika tsara fa zanaky ny rahalahin'i Jakoba, kambana tamin'i Jakoba, izay nofidian'Andriamanitra. Jakoba dia ilay nofidian'Andriamanitra, nataony hoe Israely ny zanak'i Jakoba, natao hoe zanak'Israely. Satria ny zanak'i Jakoba rehetrarehetra no lasa nataony hoe tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao izy matiny Jakoba fa ataoko hoe Israely. Dia ireo zany natsaina hoe taranak'Israely ny taranak'i Jakoba. Ny taranak'i Esau a, ao anatin'io zany ilay Amalekita. Dia ireo a ilay mila ady. Ary ireo Amalekita ireo dia zany ny toetrany, mbola miseho zany ankehitriny a, fa ny tiany zareo ireo a dia ny hamono fotsiny. Hoe tena tsisy hoe misy ino moa izao, tsisy antony, tsy misy antony akory fa dia tena tonga dia hoe ny hamono. Faly ary izy zany fa hoe tonga reto ny zanak'Israely a, andao ho vonoantsika. Ireo andao tsika hamono an'ireo dia mila ady zany. Izay fotsiny ilay izy a. Izay natsoina hoe fahavalo. Izay ny tenin'ny tompo tiana atao amintsika eto a. Fahavalo a dia tsisy afa-tsy ny hamono. Izay a
ilay araky ny teny efa nambara teo hoe efa nasehon'ny tompo, napetraky ny tompo ny tobo masina, fa raha tahan'ny fahavalo ianao zany hamono anao fahavalo dia ny tompo hanafaka anao. Ny fahavalo dia ny hamono, ataony matimaty ianao dia aleoko amin'ny vavan'Andriamanitra. Fa raha ao anatin'izany ianao zany mahatsiaro tena hoe tonga ny amalekita ny fahavalo, ny fahazarany ratsy, ny fomba ratsy, ny fanompoan-tsampy sy ny fomba rehetra voateny teo afaka miverina mihaino tenin'ny fanahy-masina teo ianao fa izany no antsoina hoe amalekita. Ary izy dia mandeha eny amin'ny lalana eny. Zanak'Israely rehetra dia hoany amin'ny tany Kanana nitondran'Andriamanitra azy, fa mifanena eny amin'ny alehanao eny izany ny amalekita izay tsisy zavatra tiany fa dia ny hamono fotsiny. Ka izay zany fomba ny amalekita zany izay heverina fa rahalahy ihany ary. Izay zany tena mila hitandremantsika. Izay heverina fa rahalahy havana ihany satria zanaky ny mpirahalahy ireo. Fa efa misy tenin'Andriamanitra moa zany tamin'izy mbola tao kibo izy roa lahy ireo hoe kampana, dia fantatsika tsara fa Esau dia nivarotra ny fizokiany tamin'ny Jakoba. Izany hoe mbola tantara lavabe fa nazavain'ny mpanompony koa zany afaka mihaino ny vidéo sy ny fampaherezana efa teo aloha koa zany ny amin'izany hoe tantaran'ny Esau sy Jakoba zany. Fa eto zany dia mila araky ny tenin'ny Mosesy eto, Mosesy sy ny salasala zany. Eo zany misy ny ady izay ataon'ny fahavalo izay veina fa hoe tena rahalahy sy olona akaiky, fa inona ny tenenin'ny tompo eto 9:7 amin'ny anaran'ny Jesosy hoe dia hoy Mosesy tamin'ny Josoa, misy fidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny amalekita, fa hijoro eo an-tampony havoana aho rahampitso ka hitana ny tenin'Andriamanitra eto an-tanako. Eto dia mampatsiaro manokana, fampaherezana manokana zany amin'izao asa fanompoana ho avy Jesosy izao, fa misy izao fisokafan'ny tobo izao dia efa niteny mihitsy ny tompo hoe ndana makany zany ireo olona hiasa ireo. Ireo ilay Josoa izay nasain'ny tompo miasa amin'ny vatana any, fa amin'izao zany mbola tia pitaty moa zany amin'ny alalan'ny YouTube ny fampaherezana. Izao teny izao dia tena fampaherezana mihitsy ny tompo no miady tsika zany dia mifanohana. Na dia tia lavitra tia indraindray zany mieritreritra hoe zareo any lavitra any fotsiny, zareo ny mivavaka fotsiny, fa izay no tena eto fa io vavaka io zany tena zava-dehibe. Ny tompo no maniraka ny tahaka ny nataon'i Mosesy. I Mosesy tsy nandeha teny am-potiny fa naniraka ny Josoa ndana mifidy olona, dia ndana miady eny ambany eny fa izy lasa niakatra. Dikan'izany ny vavaka izay asandratra eny amin'ny Andriamanitra zany zava-dehibe. Vavaka io ihany ny tena ady zany, zany ny tena atao hoe ady. Dia andininy inona moa teo, 10 amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanatanteraka izay nolazain'i Mosesy tamin'ny Josoa ka niady tamin'ny amalekita, fa Mosesy sy Arona ary Ora kosa dia niakatra teo an-tampon'ny havoana. Hitantsika amin'izany efa misy ny andiany izay miady eo an-toerana. Tena misy mihitsy zany mety hoe tena mampatahotra zany nasain'ny mitondra, hitantsika eo fa ambany eo fa tena manapatapaka amin'ny sabatra mihitsy ary Josoa. Fa ny ady koa nefa dia ilay vavaka asandatra eo anatrehan'Andriamanitra. Izay zany mila vavaka, izay ilay tonga hoe mila mifampivavaka foana tsika, mifampahery dia mila ametraka ny tenantsika amin'ny tompo zany dia manaiky ihany koa. Araka ny teny eto ihany Josoa dia nanaiky hoe aleo izay hidina ary hifidy olona maromaro vitsivitsy dia andeha izay hiady ery ambany ery, fa zareo niaraka tamin'ny Arona sy Ora niakatra teo tampon'ny havoana. Izany hoe misy zany ny vavaka izay asandratra eo amin'ny tompo zany, misy zany no ady araka ara-panahy. Izay foana ilay izy ara-panahy no tena ady, satria vakintsika ny tohiny mahagaga ilay izy toy ny eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israelita, fa rehefa nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny amalekita. Izay zany raha kivikivy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mivavaka hoe aleo kamokamo, aleo ohatran'ny reraka tatoato fa aleo indray aloha makamak'aina, dia hitantsika fa hiatra amin'ny mpanompony. Eran-tany moa zany amin'izay olona izay manaraka ny amin'ny asa fanompoana ny faharesena zany.
Ka izay mila mifampaheritsika indrindra moa izany hoe amin'izao zany isaorana ny tompo hoe misy vitsivitsy izay mifampahery ambavaka mifampiantso sy mifanohy ireo foana zany ny tompo moa zany tena manome saina sy mamaga mifanahy hoe zao atao zao atao. Tenin'ny tompo foana zany hoe anontanio araka ny teniny tamin'ny Mosesy teto. Tsy Mosesy no nanao izay tiany atao zany fa ny tompo no maniraka. Dia ny fanamasina ny teny anontanio foana fa izy no hitari-dalana hampafantatra inona ny tokony atao. Dia izay zany nataon'izy ireo hoe mila manandratra foana ny vavaka isaorana ny tompo ny amin'ny faherezana izay omen'ny mpanompony amin'ny vavaka sy ny fampaherezana zany fampianarana amin'ny alalan'ny YouTube zany izay fampizarantsika. Raha mbola tsy naheno ianao dia betsaka ny fidona vavolombelona, betsaka ny fampianarana zany atao amin'ny hoe ho avy Jesosy afaka mihaino, satria raha maheno izany foana isan'andro ary amin'ny zavatra efa mivoaka rehetrarehetra, betsaka ny fampianarana sy ny fanazavana fampaherezanao fa tokony tsy ho kivy akory tsika zany fa noho ny tsy fahainoantsika an'ilay teny araka ilay teny teo, ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Misy fampianarana be da be ao fa ny olona no kamo tsy te hieno fa misy fampianarana be da be izay tena tenin'ny fanamasina mihitsy mampianatra ao fa noho ny tsy fahalalantsika dia ringana ary maty ozy izy. Dia araka ny teny teto hoe rehefa tena tsy mivavaka tsika zany na raha kamo dia resin'ny Amalekita. Dia toizako amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nefa visana ny tanan'i Mosesy ka naka vato izy roa lahy nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. I Arona sy i Ora dia nanohana ny tanany koa ny iray teo amin'ny andaniny ary ny iray teo amin'ny ankilany. Dia naharitra tsiketraka intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Izay zany ilay fanohanana. Mila mifanohana am-bavaka ary tsika zany tsy mahavita rery koa. Marina ny fidin'ny tompo manokana mihitsy zany Mosesy eto fa izy dia nasain'ny tompo nipetraka tamin'ny vato. Eto misy teny kely ampaherezin'ny tompo amin'ny resaka hoe vato. Ny vato io dia tena mahagaga mihitsy. Jesosy ozy izy, izaho ozy izy ilay vato lampy. Ary ny tompo tamin'ny amin'ny Salamy fahavalampolo dia niteny mihitsy izy ilay vato lampy tsy miova. Tena hoe Jesosy mihitsy ozy izy ilay Andriamanitra tsy miova, izy ilay vato lampy azontsika anteherana. Vato lampy raha tonga ary ny rivotra, tonga ny oram-beka, miafina ao ambadika anay ianao tsy mihetsika mihitsy io. Ka io vato io tena zava-dehibe. Io vato io koa tamin'i Jakoba, tamin'izy natory zany dia naka ny vato izy dia nondanany dia ireo vato ireo no namangian'ny tompo azy. Nahitana hoe nisy anjely niakatra sy nidina dia teo amin'ny vato io nametrahany mihitsy ary ny tompo rehefa misy zavatra vita dia mametraka vato. Izay ilay hoe alitara izay nomeny anarana foana resaka ny vita zany izy. Ireo vato ireo zany tena zava-dehibe. Ary Jesosy Kristy izy ilay vato. Izy mihitsy koa ilay niteny tamin'ny Petera, izany mahatonga ny anarana hoe Petera. Petera zany Pierre zany amin'ny teny frantsay, vato ny dikan'izany. Petera zany dia tena vato mihitsy zany hoe ianao aminao no hanorenana izao fiarahan'ny vavako izao ozy izy ny tompo. Zany hoe io vato io amin'ny teny hebreo, zany hoe tsy hanazava lava zany fa ny teny hebreo rehefa vakiana tsara inona ny dikan'ilay izy amin'ny teny hebreo zany atao hoe vato dia fitambarany hoe ray sy ny zanaka. Tsy azavaiko moa zany ilay teny satria manjary sarotra amintsika fa ny atao hoe ray sy ny zanaka rehefa mitambatra dia lasa vato ny anarany. Izay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe rehefa tsisy torontsononareo izy dia vato ny antsoantso. Ao no nahafahan'ny vato miantsoantso fa ny ray sy ny zanaka no miantsoantso. Izany hoe tsy mila, ny tompony tsy tena hoe mila antsika zany fa izy maniraka, manana ny vatony izy, manana ny heriny izy, manana ny fahefanany na Andriamanitra na Jesosy. Ilay ray sy ny zanaka no hiantsoantso. Dia ny vato ozy izy ny antsoantso rehefa tsy hitory ianao fa izay ilay hoe mitory, manambara foana ny tompo. Ka izay zany io vato io zava-dehibe io dia izay nahatonga ny hoe napetrany teo zany sady mipetraka teo ambony vato izy no nitohanany ny tanany zany i Arona sy Ora. I Arona dia tena mpisorona lehibe ary rahalahy Mosesy koa, Ora koa mpisorona koa ireo. Dikan'izany misy asa fisoronana, misy asa fanompoana izay takian'ny tompo foana zany miaraka amin'ny
asa fanompona amin'ny asa fanarahana ny tompo zany ka zay ampaherezana antsika zany indrindra moa zany eo amin'ny asa fanompona izay eny am-potony. Atao hoe eny am-potony tsy midika zany hoe tsy mivavaka na hoe tsy miasa zany ny olona izay tsy eo maso zany fa isika izay eny am-potony indrindra moa zany eo amin'ny tompo. Izay no tena tiany tompo tenenina eto nambarany tary ambony fa izy no nanoro ny toerana itobian'ny zanak'Israely dia nametraka ny teo izy fa le toby eo dia nasian'ny olona izay hiasa ho anazy zany. Ary eo dia tena miady mitana sabatra. Mampahery zany fa tena sabatra tena miady mihitsy ho anareo izay eo amin'ny toby mbola ho avy moa zany ny sitrapon'ny tompo. Raha sitrapon'ny tompo dia tonga ny daholo tsika rehetra. Ary nizaniza ianao zany manolo tena ka te hiasa, te hanao ny asa ao amin'ny toby dia izay no nasain'ny tompo atao. Izy tana sabatra dia hiady fa ny hafa kosa dia afaka manohana mivavaka sy mivavaka ho an'izany asa fanompony zany satria misokatra zany ankehitriny betsaka ny olona efa miantso. Misy numéro telefônina zany izay azonao antsoina à Madagasikara moa zany. Misy numéro telefônina telo samihafa hoe Airtel, Orange na Telma. Dia misafidy ianao ny amin'izay numéro tianao antsoina amin'ireo. Raha sendra tsy mamaly ireo olona ireo satria betsaka moa zany ny fahasahiranana dia afaka mandeva mesazy fa verina hiantso anao ry zareo. Ka dia mahereza fa ny tompo niady ary izay no dikan'ity eo andiny fahatelo ambin'ny folo tonga dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Eto moa zany andininy faraparany azafady fa vakiako kely ihany. Dia naharitra tsiketraka intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Tena maharitra zany ny ady ary tsy mora. Andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy dia nandresy ny Amalekita ny olony tamin'ny lela-tsabatra. Dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra i Josoa. Hitantsika fa lela-tsabatra zany dia ny tenin'Andriamanitra. Mila zaraina foana ny tenin'Andriamanitra dia tsorina zany ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Izany nandresen'ny Josoa ny Amalekita. Ny Amalekita araka ny teny teo dia tonga hiady fa ny tompo hanafaka. Izay ilay atao amin'ilay toby ao zany izay no antsoina hoe délivrance amin'ny teny frantsay. Fanafahana. Anao fanafahana anao ny tompo raha tonga zany ianao dia ho avy ho afahana amin'izany asan'Andriamanitra zany ka dia sorantsika ny tompo. Izay ilay nahagaga araka ny teny teo hoe teny ity efa iray volana sy tapany tany efa nomen'ny tompo io zarao io teny io. Fa nahagaga anahy fa androany vao nanam-potoana mihitsy hoe satria nisy teny hafa zany nizaraina teo alohan'izay fa androany nasainy zaraina dia ao anatin'izao fisokafan'ny toby izao no tian'ny tompo hanazavana ny tenin'ny fanahy-masina zany ka dia sorantsika ny tompo manazava amin'izany. Andiny faha-efatra ambin'ny folo. Ary hoy ny tompo tamin'i Mosesy: sorato ao amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tsy ho eny ambanin'ny lanitra tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita. Izay zany tsy tokony atao atritsika ho soratana. Izany efa ampianarin'ny tompo zany fa rehefa misy zavatra miseho araka ny tenin'ny mpanompony teo feny fahagagana fijona vavolombelona dia ho soratana saina avoaka video na ho soratana taratasy. Ireo ankizy ireo dia samy manana ny kahie zany dia samy mitantara sy manoratra ny amin'ny zavatra aseho amin'ny tompo azy. Ka dia tsy ho tsaroana intsony rehefa nafahan'ny tompo ireo nanomboka tamin'ny fanafahana ny ankizy ny asa tao afaka ireo dia tsy ho tsarovana intsony ozy izy reny ilay Amalekita zany ny asan'ny maizina ny asan'ny devoly izay efa nafahana tao tsy hiverina intsony efa resy tamin'ny anaran'i Jesosy fa dia androso ny asan'ny tompo manomboka izao. Andiny fahadimy ambin'ny folo. Dia nanorona alitara i Mosesy ka ny anarany nataony hoe ny tompo nisy izay moa zany dia ny faneva. Hoe tena hoe faneva hoe mitsangana ohatran'ny hoe manangan-tanana zany. Izay zany fampaherezana ho antsika koa rehefa ao anatin'ny reraka ao dia mimonimonna. Raha tokony tsy mimonimonna dia atsangano ny tanana mivavaha fa ny tompo hiady ho anao hiady ho antsika. Atsangano ny tanana dikan'ilay manangan-tanana io manangana faneva. Ao anatin'ny hira mihitsy misy an'izany manangana faneva. Atsangano ny tanana mivavaka amin'ny tompo mitady azy any an-danitra any. Tsy ilay hoe mihazakazaka tsy maintsy makeny tendrombohitra dia mahita hoe misy tendrombohitra ry any misy ny tompo mety tena mamangy anao izy fa amin'ny toerana izay iantsonao ny tompo ny teny mihitsy ary hoe midiro amin'ny efitranonao mangingina fa izy hamaly anao. Fa
atsangano ny tanana fa izy no hiady ary aniraka ny anjeliny sy ny fanahy masina ho aminao zany hiady ho antsika sy miaramila ihany koa. Andininy faha 40 aminaran'ny Jesosy ho mantsy izy ny tompo ny anina hoe satria nisy tanana niainga hamelon'ny seza fiandrianan'ny tompo dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranany faramandimby ny adin'ny tompo amin'ny amalekita. Zay zany a, zay le hoe miady ny devoly dikan'io a, hoe ny devoly a dia eo foana na Jesosy ary nalainy fanahy. Ty mbola tamin'ny andron'ny zanak'Israely mbola tsy tonga tany amin'ny tany Kanana ary izy. Fa rehefa tonga ny tompo teraka Jesosy natao batisa dia vao vita batisa Jesosy latsaka amin'ny fanahy masina nentin'ny devoly fanahy indray koa. Devoly naka fanahy dika zay le amalekita zay. Fa efa resy io resin'i Jesosy izy nandresy tamin'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty ka zay zany ny finoantsika hoe Jesosy Kristy io nandresy ny fahafatesana. Raha te ho afaka ianao zany dia atoloro ny tenanao amin'ny tompo manomboka izao. Ny amarana antsika azy alohan'ny vavaka zay fanoloran-tena raha mbola tsy nolon-tena ianao mbola tsy nahafantatra ny tompo mihitsy zany mbola tsy nahafantatra ny Jesosy dia tonga aminao zao teny zao. Hanafaka anao ny tompo, mahay ny zavatra rehetra izy raha nanafaka anay izy araka ny tenin'ny mpanompony teo tao anatin'ny fanompo-tsambo daholo zay, tao anatin'ny fahazaran-dratsy dia hanafaka anao koa izy. Tsy tahaka ny teo aloha intsony ianao fa olom-baovao ozy izy efa resy ny zavatra teo aloha dia lasa vaovao tsika. Ka raha tiany te hadio ianao araka le teny teo tsy ny akanjo ny madio na hoe fotsy fa ny tenantsika ny fotsika ny diovin'ny tompo amin'ny rany. Raha ny Jesosy nadio anao dia arahana zany le vavaka rehefa vao hivavaka miaraka tsika ho fanoloran-tena na fanavaozana raha ohatra niembotra ianao zany araka le teny teo koa fa mety mangatsiatsika ianao na mety tsy mangatsiaka ianao na tena hoe tsy mafana fa matimaty dia aloka amin'ny vavan'ny tompo fa miverena amin'ny tompo fa hanafaka anao izy. Ny tenin'ny tompo hovakitsika alohan'ny anaovantsika vavaka fanoloran-tena dia ny Apokalipsy toko fahatelo teo ny andinin'ny faharoapolo. Tenin'ny tompo daholo zany efa nambarany tamin'ny alalan'ny fanahy masina, efa nalalany tamin'ny mpanompony teo fa tiany hamafisina amintsika zany hoe amin'ny anaran'i Jesosy andinin'ny faharoapolo. Indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy ampiko. Zany ny tenin'ny tompo, mandondona eo am-baravarany fonao ny tompo androany dikan'izany eo am-baravarana any aminao zany le lakile. Ny ankabeazan'ny trano aty ampitan-dranomasina na Madagasikara ary zany tsy misy intsony zany ny poignet ny ivelany any le famoahana fa manana lakile ianao vao afaka miditra eo. Fa raha avy aty anatiny afaka misy poignet. Dikan'izany raha tianao hiditra ao aminao ny tompo, hiditra ao aminao vahiny zany dia anjaranao mamoha anazy amin'ny poignet zany na mamely lakile koa. Ka zay hoe indro izy mitsangana eo am-baravaran'ny fontsika mandondona. Na henon'ny teny rehetra ianao teo fotoana izao hanolorana teny ao anatrehan'ny tompo dia ohatra izy hoe raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy. Zay zany ny angatan'ny tompo aminao vohay ny varavaran'ny fonao fa hiditra ao aminao izy, hiditra ao amintsika tsirairay avy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Zany hoe miara-misakafo amin'ny tompo zany io zany le hoe ho diovin'ny tompo ianao. Miara-misakafo zany zany ny fiara-misakafo amin'ny tompo dia io no teneny hoe afeniny foana io. Anao fahatsiarovana io le hoe fandraisana ny fanasan'ny tompo ny tenany sy ny rany no omeny ho fanavotana. Io le tenany tompo sy ny rany io averina foana, mbola averina moa zany io amin'ny fampiarezana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Io ilay mana sy rano izay navoakan'ny Mosesy tany amin'ny vatolampy sy narotsaka ny tompo ho an'ny zanak'Israely tany anefitra zany ka dia atoloro ny tenanao amin'ny tompo androany hivavaka tsika. Raha mbola tsy nolon-tena ho an'ny tompo dia arao ny vavaka ary raha miembotra ianao matimaty mba tsy ho maty tanteraka zany dia fotoana izao hiverenantsika amin'ny tompo ka dia hamono varavaran'ny fontsika tsirairay avy tsika ho an'ny tompo indray hivavaka tsika tompoko. Eny raha eo sotranao zay ny amin'ny teny
fa ianao miteny aminay mampahery anay amin'izao asa fanompony izao, ianao no manorina ny asa, manorina ny toby, manorina ny zanakao ary ianao no mandresy ny Amelikita, mandresy ny asan'ny maizina, ny devoly dia efa resinao zany ny hatsanganay Jesosy ny tananay ianao no mitsangana any an-danitra any hanafaka sy hanala ny asan'ny maizina. Ianao Jesosy Kristy, ianao ny Andriamanitra tompo sy mpanjaka ny mpanjaka no atsoinay, ianao ny ivavahanay. Tianao izay hitsangana hitady ianao mandrakarivaka dia tsanganay ny tananay tompo, ianao no heny, ianao ny ady ary ianao no anapatapaka izay tsy anao rehetra ny amin'ny olona rehetra ka vonona ny olotra ny tenany ankehitriny ka dia andretso izay Jesosy hivavaka ho anao. Eny tompo arao izao vavako izao raha vonona ianao zany hanolo tena eo amin'ny tompo. Eny Jesosy ianao no eninay na eniny teny izay androany mandondony eo ambaravarany foko ianao tompo. Tia Jesosy raiso mandrosoa ianao tompo, mandrosoa anatin'ny foko, mandrosoa am-poko ianao ka dia tolotra anao ny foko Jesosy, manolotra ny tenako ao anaty ianao, manangana ny tanako aminao tompo. Raiso ianao no miady maniraka ny anjelinao, maniraka ny miaramilanao, anapatapaka izay tsy anao rehetra ny amin'ny fahazaran-drasy, ny amin'ny fomba ratsy, ny amin'ny faharatsiana, ny fanompoantsampiny, ny fijangajangana, ny fitondran-tena tsy mendrika, ny amin'ny fitafiana, ny amin'ny tsy fahamasinana, ny amin'ny tsy fahamarinana, ny tsy fahalalana ary indrindra ny amin'ny tsy fahafantarana anao, mahafantatra anao androany manomboka izao tompo ka dia manompo tena ho anao. Raiso Jesosy raiso tia ny mpanomponao vonona ho anaraka anao, vonona ny olo tena ho anao Jesosy ka dia enoho ny vavaky ny mpanomponao tady anao manomboka izao ho anao rery any ka dia ianao hanafaka tokoa, hanafaka Jesosy amin'ilay ranao soa manafaka sy manadio manavao ny mpanomponao manomboka izao tahaka izany koa. Nizaniza Jesosy, nizaniza niembotra maty dia ianao manomboka androany tompo hanafana ny fo ka hiala amin'ny fahazaran-dratsy koa, amin'ny fimenomenomana, amin'ny fimonomonomana rehetra. Eny tompo mahatsapa indraindray fa tsy mahita, tsy eo ianao fa ianao mihaino anay, ianao mamaly vavaka. Asehoy Jesosy raha manolo tena ho anao izy androany atao vohitanay fa mihaino vavaka sy mamaly vavaka indray ianao ilay mahery, ianao ilay masina, ianao ilay antony zavatra rehetra ka dia miasa ianao manadio tanteraka, ampandrosoana eo anatin'ny fonay ianao Jesosy, mandrosoa Jesosy, mandrosoa manjaka tanteraka ao amin'ny poko, manjaka tanteraka ao amin'ny fanahiko, amin'ny ankonako, amin'ny tokantranoko, amin'ny ataoko rehetra. Oka ianao ny asa, oka ianao nanjaka manomboka izao komandrak'izay. Izay kosa Jesosy dia ho anao rery any ny asa izay efa natsoinao, niantsoinao ny mpanomponao, ny asa ny toby izay efa natomboka, ilay mpanomponao maro ny asa, menao ny ady sy ny adidy any amin'ny toerana dia ianao miaro amin'ireo amin'ny loza sy ny asan'ny satana, ny anjelinao tokoa no mitoby ary ny miaramilanao ny miasa ny fanainao masina momba anay tsirairay avy ampafantatra anay ny marina, ampafantatra anay ny sitraponao ka dia misaotra tompo mihaino vavaka sady misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo, misaotra amin'ny ranao soa manadio, misaotra tompo amin'ny fanainao masina mameno anay mandrakariva. Misaotra fa ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, voninahitra ny dera sy ny aza kosa dia atolotra anao rery any hatramin'izao ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra tompo, aleluia, aleluia, amen. Dia ampitaiko zany amin'ny mpanompony ny teny farany ho fanaovam-beloma ka dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy. Raha sitrapon'ny tompo zany dia mbola mihaona ety antsika isaky ny asabotsy amin'ny 7 alina aty Eropa. Amen. Amen. Maheno ve to? Misaotra amin'i Jesosy. Misaotra petsaka ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika nandray ny toyany satria tonga ny fanahy masina teo iarahantsika malala rehefa tonga ny fanahy masina dia araka ny teneniko tamin'ny video farany raha tsy diso izay azafady dia rehefa tonga ny fanahy masina dia na koa zany hiteza ny tompo na mangy amin'ny nofy na sy ny fahitana dia tsy mba miteny izy fa tonga dia izy no mandray ny contrôle, izy tena no mibaiko. Tsika tsy mahazo mibaiko mihitsy an'Andriamanitra fa aza ny zavatra rehetra rehetra.
Izay no mahatonga ahy mbola mampahery fo izany alohan'ny nambarako vaovao eto hoe mila zany mitandrina zany isika tsiraray averan-tany, mila mitandrina mihitsy satria maro ny olona ohatra hoe hanao spectacle na ohatra hoe manasa amina fiangonana dia mitongava fa amin'ny fotoana io hiasa ao mifanahy masina, mitongava fa hita fahagagana ianareo, mitandrema tompo. Tsy mahazo mibaiko an'Andriamanitra isika, tsy mahazo mibaiko an'i Jesosy isika, fa ny olona izay miteny izany dia mila mibebaka satria ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho an'ny olona izay miteny izany. Fa ny tompo Andriamanitra mahery rehefa ohatra ho avy dia izay tiany hatongavana ary tsy fantatsika akory izany. Raha tsy efa hoe nihaona tamin'ny olona anankiray izy ohatra nalainy tany an-danitra ilay olona naseho any lanitra na naseho any afobe dia izy tompo mihitsy no miteny na ny anjely no asainy miteny hoe miomaly ianao fa mbola ho avy ny tompo hakanao, zay avy zay. Fa tsy akory hoe hanao spectacle evangelika tsika dia ho avy eo ny fanahy masina na ho avy eo ny tompo. Mila mitandrina, tsy olombelona akory Andriamanitra ka azo vazivaziana ka aokitsika hitandrina mafy. Tandrina mafy raha mpitondra fivavahana ianao na manao asan'Andriamanitra ianao nefa ny efa niteny ohatr'izany dia mibebà tompo satria tsy eken'Andriamanitra ohatr'izany, tsy eken'Andriamanitra satria Andriamanitra tena afo mandevona io Andriamanitra io ary rehefa tena mihaona aminy ianao engany ianao hihaona aminy mbola tsy hihaona tamin'Andriamanitra tamin'i Jesosy tompo dia engany ianao hihaona aminy. Amen. Fa rehefa tena mihaona aminy indray-pandeha ianao amin'ny fiainanao dia hitanao fa matahotra ianao, matahotra na dia hoe hanokatra ny vavanao ary hoe hiteny ratsy, fa Andriamanitra matahotra io Andriamanitra io na dia hoe Andriamanitra be fitiavana ary. Rehefa mihaona amintsika izy tahaka ny nihaonako taminy tamin'ny voalohany dia tena hoe tsapako hoe tsisy ohatra azy ary tena kely sy bitika aho ary tena matahotra mangovitra eo anatrehany ka tokony ho tsapantsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy any ambony tsika etỳ an-tany, fa miomana tompoko hihaona amin'Andriamanitra mba ho tafiditra any an-danitra isika, mila tsika miomana izay vao afaka ny tompo manomana ny fotoanany koa hihaonana amintsika raha vonona isika satria araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo any aminao ny lakile, aty amintsika ny lakile. Izay lakile izay mila tsika manokatra zany ny varavarana hidiran'ny tompo. Amen. Zay ry havana dia ny teniko zany momba ny amin'ny numéro telefona ao amin'ny toby, izany hoe miampy anankiroa zany ny numéro satria misy zany ny olona tsy manana numéro, tsy manana puce ohatra hoe Airtel na Orange fa ohatra hoe Telma dia isaorana ny tompo zany nanomezan'ny tompo hevitra any Zokerika ny amin'ny hoe tsara zany manana an'ilay anankitelo any Madagasikara zany. Izaho moa tsy mahafantatra fa izy no mahalala dia zareo ao zany manana numéro anankitelo mba ahafahanao zany miantso an'izy ireo tsaratsara kokoa zany raha ohatra tsy mahazo an'izy ireo dia mametraka mesazy na mandefa SMS dia araka ny teny Zokerika teo miantso anareo zany zareo rehefa ohatra ka hita zareo zany ny mesazy rehefa malalaka zany izy ireo. Amen. Dia omeko zany ny numéro telefona fa mbola ho ataoko ny video hafa ihany koa sao dia misy olona mantsy tsy miditra eto zany na tsy mahita ny eto ny numéro zany efa amin'ilay video anankiray teo aloha dia ito telefona io zany dia Telma dia ny numéro dia hoe 038 55 15 803 averiko indray mpandeha 038 55 15 803 dia ito raha ito zany Airtel 033 89 82 427 averiko indray mpandeha 033 89 82 427 dia ilay telefona Orange 032 94 91 380 averiko indray mpandeha 032 94 91 380. Ho ataoko ato amin'ny description ato ambany fotoana aty ihany ilay izy
Amin'izay hitanareo zany raha ohatra zany ka tsy afaka nandray ianareo izay niaino. Dia izay zany tompo ny fotoanantsika anio dia araka ny nambarako tery am-piandohana, ny hira izay henonareo tery am-piandohana dia ny ankizy any amin'ny toby no efa nihira zany an'iny hira iny tamin'ny fotoam-bavaka voalohany nataon'izy ireo. Ary ialana tsiny amin'ny mbola tsisy aloha ny mozika satria ny tompo no manana ny fotoanany dia eo ihany koa zany amin'ny les réseaux koa tsy dia tsara firy dia misy tapatapaka kely fa voninahitra ho an'i Jesosy satria tsy rendrarendra zany fa ny tena feno fanahy anandrana ny tompo, tena hoe hidiran'ny fanahy masina antsehatra izany. Ary hitantsika fa rehefa tena mihira amin'ny fanahy isika tena ao amin'ny tompo dia miasa ny tompo satria izay no ilainy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona 4:7-20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia Andriamanitra mitady ny olona mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria izy Andriamanitra dia fanahy ary marin'Andriamanitra. Ry havana izay anio ka mametraka veloma aminareo izay mianadahy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia amin'ny herin'ny mitondra zany fotoana araka ny tezokerika teo zany raha mbola tsy tonga Jesosy dia eto indray tsika miona amin'ny herin'io toy izao indray ny fotoana. Averiko kely ny teniko satria rehefa miteny aingana dia baretika moa fiteny izay na miboretika dia miala tsiny indrindra dia amin'ny herin'io toy izao indray zany ny fotoana raha mbola tsy tonga ny tompo na mbola tsy miala eto no ray amintsika tsiraray avy. Veloma tompo.